Tompolasy tompovavy tafaraky isika ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Madame izao zoma 2 novembre 2024 izao manantitra ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy amin'ny fahafoizatena amin'ny fanarahana zany fandaran'izany izay arahanao amin'ny Radio Madame amin'ny MBS Radio amin'ny fahitalavitra MBS amin'ny YouTube eo ihany koa ny Facebook zany moa dia efa mahazatra antsika karakaraka izay mampety ny afahantsika manaraka an'izany fandarana miara-manonja MBS Radio Madame izany isaoran'ilay nahary no ny fitahiny sy ny fitantanany satria izany no lalana afahantsika miaraka satria raha tsy misy izay fitahina sy ny fitantanan'ilay nahary zay dia ho zava-poana ny atao eto ary izany rehetrarehetra izany dia ataontsika mpahamendrehana ho voninahitry ny firenentsika akoatran'ny izay ny mety fandeha ny fandarantsika eto dia eo ny famakafakana isan-karazany eo namana fanirina zafimanantany afaka minitra vitsy izy dia andray ny député izay lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina izany ny député Totso Andriamampandry zany ary dia fatatsika zany député zany fa rehefa zomata zao dia misehatra eto izy akoatra amin'ny maha-député azy fatatsika izy amin'ny alalan'ny asa sosialy fatatsika amin'ny fahaizana eny kianja izy hitatsika afany boritra ihany ko isan-karazany dia any am-paosiny zany satria manana doctorat maromaro zany député Totso zany sady mbola tovolahy ao anatin'ny heriny tsara mihitsy polyvalent ao amin'ny dolo ny fahafenona rehetrarehetra ka dia ho hitatsika eo hoe inona no ambarany ao anatin' izany fandarana miara-manonja MBS Radio Madame izany toy izany ihany koa ny député Rastany izay lany tamin'ny alalan'ny tim tao amin'ny boriboritany faharoa manana maizy azy ihany koa zany ary polyvalent ihany koa ary manana style izay afahany miteny zany sy mampita ny hevitra zay mantsy ny tena zava-dehibe zay le hoe fampitana hevitra izay misy ny manazava dia isika zany mandray izay ambara ka izay le atsona hoe fahaizana manokana mihitsy manana style manokana ny député Rastany dia hitatsika hoe inona no ambarany fa efa miomakomana ko izy hiakatreto izany député Rastany izany ny fanirina dia ny anarahanao zany hatramin'ny farany ity fandarana ity manana ora roa sasany eo isika ao anatin'ny izany ka dia miratso ho antsika mianakavy efa eto ary namana faniry zafimanantany zay no ela tompolasy tompovavy miarabanao namana faniry ndao ary zatsy eny ary miaraba sady misaotra ny rena dia miaraba ny technician zay miaraka amintsika ny ao ambadika eo indray zany ifaly no mitazona ny régime zava ho azy ionja no mandama ny resaka diffusion ary ao ambony ao i Radansy Jean-Claude zay mijery ny radio ny télé mandray ny vaovaontsika rehetra amin'ny lafiny ara teknika avy any amin'ny faritra mitsirika ny lafiny émetteur ny eny ambony tsimbona ny any amin'ny faritra rehetra mihitsy zay mampita ty fandaranty sy ny hainao manjeritsika dia izy mirahalahy miaraka amin'ny tantely no mandamina amin'izany rehetrarehetra zany ny namana any amin'ny Radio Madame Nomsa Robena Malala dia arabaina avokoa ianareo rehetra zay efa mandefa ny fandarana miaraka amintsika miara-manonja amin'izao maraina izao ny any amin'ny faritany ny any am-pitan-dranomasina kokoa jiabijiaby ho antsika rehetra izy ty moa zany ny amin'ny farany herinandro ohatran'izao dia tsy ny hoe fararanom-bavao fararanom-bavao tokoa fa ny vaovao aloha zany dia mitsimbadika ty le hoe tsimbadika 00 efa niresaka ny zava-misy tamin'ny Brésil tsika tamin'ny 17 oktobra teo mikasika indrindra ny amin'ny hoe resy Jair Bolsonaro dia Lula da Silva no nitondran'ny raharaha indray arina resy teo amin'ny fiodinana faharoa fa any Amerika koa amin'izao fotoana izao misy an'le élection mi-mandat dia mitsimbadika amin'ny baolina marina fa ny démocrate no mitondra ny firenena amin'ny alalan'ny Joe Biden fa ny républicain indray zany no mitarika ao amin'ilay élection na mi-mandat ary amin'ny chambre de représentants ry zany ho resahana isirina zany rehefa kelikely eo fa mbola andamina kely zay sirina de misy fivoaran-draharaha hafahafa be any Amerikany amin'izao fotoana izao de mamofopofona an'le républicain ka rehefa miresaka républicain nge de Trump zany resahantsika zany fa
hitantsika eo moa nitondrana azy fa ao Ukraine de ny lavolefona nitsoka ny alan'ny Kherson zany a ny tafika Rosianina fantatsika moa zany fa Kherson na Donetska, Luhanska, Zaporizhia reo le toerana zay nanaovan'ny Rosianina référendum sadasada lay nanaovan'ny annexion lay hoe ao anatin'lay taniny zany nefa tanàna ny Ukrainiana le izy iny moa le nitondrana fanamelohana tamin'le fivoriana faharoan'ny firenena mikambana lay nampisaoty anga ministre ny raharaham-bahiny malagasy ny raha iny de manao taridositra miala Kherson zany am'izao fotoana zao ny tafika Rosiana ary mafy be le fanafihana ataon'ny Ukrainiana zany am'ty raha ty misy dikany daholo zany anatina géopolitika be da be zany raha tiantsika horesahana fa zay aloha zany misy vaovao tsara horesahana ohatrohatran'izay eo amin'ny sehatra raisam-pirenena eny ary rehefa zoma de fanambara ny rina teo fa député Bogosy Totsoandriamampandry zay tsy amin'ny boribory tamy fahenina de Bogosy anankiray anko Rastany boribory tamy faharoa ho avy eo rehefa avy eo iara-dalana amitsika fa ny efa vonona zany satria tsy maintsy manao fandaminana amin'ny fotoantsika dia Totsoandriamampandry manana kasikety maro izy nytenen'ny rina teo de somary mamolaka vava mihitsy député professeur zany anisany mbola azo atao koa monsieur le maire satria efa avy lefitra mibe ny tanàna maromaro fa efa eto akaiky izy olo zany de ny kasikety ny mahasolombavamboaka moa zany no entiny eto anatin'ity fandarina zoma maraina ity fa 2 ny volana novambra miaraba solombavamboaka tonga soa eto amin'ny tanàna indray aloha zany satria efa betsaka ny miandry mbola tsy tafiditra ny député Todsoa de efa miantso Ambatondrazaka de efa misy mandefa message efa avy eo ve député Todsoa efa confirmé ve eo izy tompoko miaraba le matosolombavamboaka ya miarabanao nga mpanetana ara-politika tena matianina ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaky volo ary ampifalinana lehibe indray ny onantsika zany anio tahaka ny mahazatra moa zany dia tsy maintsy mitodika manokanao am'ireo olona rehetra satria fantatsika fa tantely mambahoana ny fiainana miaraory am'ireo zay manakavana zay anodimandry zany am'izao fotoana zao na namana ary isan'izany faniry nisy lombavamboaka teo aloha zay voafito tany Majanga Rakotondramanana Iary zay lany zay nalaza tokoa izy tanton'izany fanampiana ara-tsosialy ny Haino Manjery ny radio Kalizy sady mpanao gazety izy dia miara-miombina lahelo amin'ny fianakaviana manontolo am'izany ary eo koa zany ny namana maro hafa sy ny fianakaviana hafa zany zay nodimandry ankehitriny de mankahery anareo zany ny tenako eo ihany koa zany reo marary am'izao fotoana zao dia mitonabavaka anareo mankahery anareo zay tsy salama na any tokantrano zany na any amin'ny hôpitaly zay fantatsika fa na de tena eo aza ny fahasiarana maro isan-karazany ny vidim-panafody ny loto rehetra zay enana am'ireny hôpitaly kampanjakana maro samy hafa reny zay tsy misy fikarakarana de mankahery atsika ary mitonabavaka atsika zany am'izany satria ny fahasalamana no voalokarena raha tsy salamatsika dia tsy afaka mihitsy ny asa na hianatra zany ao anatin'izay ny fiarabana dia ho ataoko misy coucou spécial zay omeko androany fanery dia ny voalohany indrindra dia mamelahana anao hitoraka voninkazo manokana coucou spécial ho an'ny ramatoa Razafitsaheno Miriam na Yamatamy Zazako moa tena afantaran'ny maro azy vehivavy manana fanetretena ary tena hoe vehivavy manakim-po amin'Andriamanitra satria faniry izy io dia mpamorikira malaza eto Madagasikara raha tsy eto ihany fa hatrany ivelany meko satona ny anareo izy no nisan'ny mpitarika zany sy mpandrindra ny chorale Orima Sotomima ao amin'ny FJKM Ambatolampy ateroka fitiavana eny Ambomanarina ny 700 ny hira atao zany de izy daholy sady mamorondikira izy ary tsy vitany hoe mamorona izy sady ny feoany zany de izy daholy no manao an'izay ary
ary tena mpitendry zava-maneno izy. Anisan'ny tena nampalaza ny hira faniry ho an'ny ao anatina ny FGK moa zany ny mpiangona de mahalala azy tsara fa izy no namorona ny 570 taona nandefonana ny Rasalama le hoe Riandriamanitra nahary izy ny nanao an'iny. De misy koa izy namorona ny ao anatin'ny firana fanampiny le afafazo zay fantatsika tsara angamba sy hoe tena mampihetsi-po ny reny de anisany ny foroniny zany Ramatora Zafitseno Miriam zany ary rapitso izy dia ankalaza amin'ny 570 taonany zay 570 taona namorona ny hira zany teto Madagasikara. Dia ao Antsavola zany no atao zany ao amin'ny IKM ao Antsavola no atao amin'ny 3 ora de isy fitaopivavahana moa zany de misy solitena andreo antokopira maro isan-karazany zany sy ny artista evangelika zany zay amin'ny voninahitra zany fotoana lehibe fankalazana 570 taona nankalazany sy ny famoronany ny hira ho fiderana an'Andriamanitra zany. Koa dia mirary soanao Ranabavy Razafitseno Miriam ny tenako amin'ny masolom-bavom-boaka ny Madagasikara aho zay voafidy teo Ambohimanarina amin'ny anaran'ny Orimasa Tomima zay tranainina am'izao fotoana ary ny tenako moa faniry de anisan'ny volavolainy zany Ramatoa zany tao anatin'ny Orimasa Tomima tamin'ny fahazazana de atao foana tao koa ny sampatia ny skoto tao amin'izany FGK Mambatolampy ateroka fitiavana zany ary tsy ohatry zao ny tenako raha sy tamin'ny ratsy ny kolokoloana sy ny volavolaina tao amin'izany fiangonana sy ny sampana Orimasa Tomima sy ny sampatia zany. Koa dia mitondra bavaka anao Ramatora Zafitseno Miriam amin'ny andro lehibe zay fankalazana zay 570 taona fiderana sy namoronanao hira zany dia mitondra bavaka anao ary miray fo amampananao daholy ny mpiangona rehetra ao amin'ny FGK Mambatolampy ateroka fitiavana ary tsy nao ihany fa ny mpiangona rehetra eran'ny Madagasikara satria ny hiranao zay ny forononao tao amin'ny Orimasa Tomima de be da be ny fiangonana rehetra na de tsy FGK mary mihindrana zany ny hirana io izy io faniry izy io ary tena mbola tanora mbola midratsika ozy ny tanora faniry sady tsara tarehy izy no tsopoa no mahay mihira no mahay mamorona hira de reo andamosandreo moa zany ny anisan'ny mpikambana ao amin'ny Orimasa Tomima amin'izao fotoana zao dia mitondra bavaka ary tsoriko hoe za manokana dia maka ny Orimasa Tomima foana hatramin'ny farany. Manaraka zay ihany koa dia kokoa manokana ho an'ny Ralovabe zay mpanolontsaina na Tananarivo renivohitra zay anniversaire ny faniry izy moa dia lehibe mpitarika ny mpanao rugby eto Antananarivo sy ao Ambohimanarina dia mirary soanao rahalahy zany amin'izany fitsingeronany ataonanao zany ary mankairanao amin'ny adidy sy ny andraikitra rehetra zany saninao de tain'Andriamanitra koa iny ianao sy ny ankonanao. Kokoa manokana koa zany ho an'ny mpivarotra rehetra eto Madagasikara na mpivarotra legioma io na épicerie io na eny amoron-dalana io na mpivarokena zay miondana an'izao miarina manondro zao de mankenareo mpivarotra rehetra ary singanina manokana amin'izany i Madamo Voahirana zay mipetraka eo Ambohimanarina ary izy dia mivarotra legioma eo amin'ny tsenan'Ambohimanarina. Tena afantaran'ny olona azy moa dia mamany 5 lahy de mankahira anao ary ingany anao mba alafo be zany androany dia amarana ko azy dia kokoa manokana ho an'ny Eli zay any Tsorokavo any Fianaratsoa de mankahira anao rahalahy dia kokoa manokana koa amin'ny Monsieur Justin zay mpampianatra ao Anjamabe Alasinainy Galalamarina dia mirary soanao koa zany rahalahy amin'ny adidy aman'andraikitra amin'ny mampanabe anao dia kokoa ihany koa ny Madame Pascaline sy Monsieur Tovo ao Ambomitombo Ambositra zay tena manao fitarana mihitsy ry azareo faniry fa tena mijaly ny vahoaka ary manjaka loatra zany ny tsy fandriampahalemana zany ka tena hoe manao ny ataony zany ny dalo zany amin'ireny faritra zay voalazako ireny. Koa dia misy manantena aho fa ny vahoaka malagasy rehetra na hita toerana na any ivelany dia fantatro sy haitsika
fa miondana ny miara-manonja mihaino ny vaovao maro samihafa zay ahafahantsika mampita zany a ny vahoaka mba tsy ho totopotra amin'ny miono ereto amin'ny tany sy ny firenena. Eny ary anomboantsika azy akoatran'izay kokoa maro samihafa zay aloha tonga de ho any Ambohimanaritsika député Tojoa satria ny fikambanan'ireo trésorier sy ny secrétaire mihetsiketsika ry zala mpanao fanatanjahantena ny rugby manokana rehefa nalefa kely niala sasatra tany Sambava an-talatany efa tavaverina tanàna izy ireo tsara ihany mba hitondrana zay lafy mpanazavana amina sosialy zay Andriamatoa Solombamboaka. Ya taka ny mahazatra moa zany a ny ataon'ny orina narirambosy moa zany ny faniry de hoe député sosialim-bahoaka tsy maninona zany a fa isan'andro isan-kerinandro dia tsy maintsy misy zany asa sosialy a zay atao amin'ny vahoaka zany a dia tamin'ny herinandro io zao a dia nisy ny fiarahana zany a tamin'ireo a fikambanan'ny ATS na hoe association ny trésorier sy ny secrétaire zany a teo aloha dia eo a noetiko tany amin'ny toerana zay tena mahafinaritra be mihitsy ry zareo tamin'ny herinandro teo a toerana misy piscine toerana tsara zany a dia nisy ny fiara-misakafo a misy ny fiarahana nanala etaeta ary samy nanao maillot de bain daholo zany exa ATS zay mpiara-miasa akaiky ary tena hoe nafinaritra ny fiarahana faniry tao anatin'izay a ary dia nisy moa zany a zany fiarahana be da be ny sasany zao anaty rano am'izao a ny sasany maka sary a ny sasany mihinan-kanina hitantsika am'izao zany a fa dia mampahery ary efa fikambanana moa zany a dia engany mba hitoetrany ny fisakinanareo a ny fifankatiavana eo amintsika ary ny fifanampiana zany a eo amintsika ireo zany fanety anisan'ny ekipa solida ary tena hoe manampy be ny antony toko tima zany a eny Ambohimanarina ary anisan'ny ao anatina rafitra velona izy zany a mampandeha ny atoko tima zany a amin'ny akapobeany dia mirary soanareo ary za koa de maka anareo foana ary manoana anareo foana nangataka moa ry zareo amin'ny 2023 monsieur le député a mba hoeto any amoron-dranomasina kokoa zay fa mpanao baolina fotsy ny rugby ary a hoentinareo de hoe za tamin'ny randro hoe mbola eritreritra fa androany de ho valiko ianareo mba ho hita ny vahoaka rehetra fa hoetiko any amoron-dranomasina nareo a amin'ny taona ho avy ny ATS rehetrarehetra na izy na iza tsy hakanafaka zany a mba ahafahanareo a mba miaina tsara mba maka-rivotra tsara zany a alohany atrehantsika ny fifidianana ho avy zava-dehibe zay manaraka zany ihany keo zany a dia eo koa zany a ny fahatongavan'ny mpanao fotsy sy ny rugby tany Sava faniry tany Sambava sy Antala tonga tamin'ny afakimaly ry zala reto a dia raha masom-pifaliana moa zany noentina fa tena hoe nafinaritra monsieur le député fa tena hoe tena mafinaritra zany hoe Sambava Antala na ny sakafo na ny trano fivatanana de tena nafinaritra be mihitsy zany a dia nankasitraka zareo a ary nareo ray aman-dreny ary moa nareo ray tapo amindry zareo de betsaka no ny antso sy nandeha faisamesa zany a ho fankasitrahana de misaotraka koa tamin'ny voandalana ry zala tao anatin'le izy ary mariana moa zany fanily fa zareo zay nandeha de netohana daholo ny ale retour a raisina mivady manokana daholo zany a ny ale retour tany Sambava zany a sy Antananarivo a eo koa ny vatsy teny an-dalana zay miaina ry zareo a ary sakafo rehetra tany sy ny fivatanana trano zany a de netohana maimaimpona efa nisy moa zany a tamin'ny roa taona nisy tamin'ny heritaona de nisy tamin'ity de mampatena indray zany tenako fa de ho avy koa ny mpanao rugby fotsiny ray any Sambava sy Antala sady anao match amical no mitsangatsangana no sady koa anofana ny ponina rehetra zany a amin'ny faritra Sava iny zany a ny mpanao rugby any Ambohimanarina ary efa manomboka kokoa zany zao faniry ny fifaninanana Amboma champion Tojoa zany a eo amin'ny club mpanao rugby zany a de mino sikamana tena zany fa afinaritra foana ny fiarahana ary ny tena moa amin'ny tanorany tena zany a dia mamankafi zany rugby zany a na ny foot io a na ny basket io a na ny athlétisme io zany a dia zay indrindra no anoanana ary manentana ny vahoaka rehetra na izy na izy tsy ny tanora ihany mba hanao ny fanatanjahantena fa ilaitsika zany a amin'ny resaka fahasalamana ilaitsika koa zany a mba hirovantsika mba hiarahantsika amin'ny zava-mahadomelona zany a ka dia mametoky
ny vahoaka rehetra indrindra fa mivahoaka ny nambomanarina fa raha isaka fanasanjatena dia manampy anareo hatrany aho miaraka amin'ny kika anareo hatrany a ohatra zay koa ny tatsaha dia tsy manary aho fa de manampy ary manao zay mety rehetra zany a aso sy atsara ny vahoaka rehetra anambomanarina sy fivahoaka rehetra malagasy na iza izy na iza satria mahasombomboaka ny Madagasikara ny tena zany a dia tsy maintsy miaro mitondra ny feon'ny vahoaka ary tsy maintsy miaro ny vahoaka na iza misy any tena eny ary de masotombony ambomanarina zany satria de manana député bako sady tanora tia fantanjahantena tia ny fandalinana ny tontolo ara-panahy eo akaiky ny pikabary eo akaiky ny tatsaha marobe ny fomba ilazana azy zay le hoe député Todsoa aminy izay akaiky mivoaka izay ny resahantsika angamba ny misy zavatra ny serana atao anatin'ny 7 ora zay Andriamatosolomamboaka mikasika ity fantofana tany eny Andranomena ity Andranomena zay tsy mifanalavitra ny boribory tany fahenina ary akaiky ny mihitsiny ao anatiny ay mepitery ambobao manko zany zao ny eferitseretiko hoe fa tafiditra anatin'ny Ambodratrimo Andranomena zany Ambomanarina ka zao betsaka ny adevitra momba ity ary zay tany tsaratsara rehetra mba tsy riritiny gasy sarotra ny azona azy fa de tena efa enjana be ny azon'ny sasany azy ary de misy manototra am'izao fotoan'izao ao anatin'le circonscription na hoe faritra iadidinao mihitsiny lay adevitra be ty tena misy manototra tany manao rambole am'izao fotoan'izao zany anefa mahabe adevitra ny andrano tapahany iny mahabe adevitra iny manodidina tia bypass rehetrarehetra iny fa izao ndray ito Andramena ty hitantsika ty tena lasany tena mpanefoe sy mpanambola le tanàna atsara ihany angamba mba hitondrana fanazava-kevitra satria ao anatin'ny boribory tany fahenina izy ty député Todsoa tena tsarary ny faniry io ny sary ary hitantsika zany fa namana mpanao gazety sy ny olona maro nandefa azy amin'ny Tambazotra de namoaka azy télé sy ny radio io zao hitantsika ao Andramena ny Andramena de isan'ny fokontany ao Ambomanarina ao amiko mihitsy zany ao amin'ny fokontany iadidiko ary anatina boriboritany fahenina be mihitsy ny resaka am'izao sujet brûlant mihitsy zao ty faniry ary makasika ny ain'ny vahoaka eny aminay eny Andramena sy eny Ambomanarina zany ny zavatra tahaka izao de jerevitsika nge misy atobotrano be io tsara ihany tondrana an'izy ty ngamba de io aiza kely Andramena izy ty eo Andramena zany io apitany essence Sovena de misy orinasa be io de eo ambadiky le orinasa ao zany le fanotofana zay ataondry zareo ny nanao an'ity zany rehefa natao zany ny fandalinana sy nijery ny fantetany olona dia karana zay tompony ny orinasa eo Andramena le hoe Inviso no manao an'izy ty fantatsika fa tsy ara-dalàna zany ny ministera vao nandefa hoe taratasy mazava tsara fa tsy azo atao manototra tany ny fanaovana rambole am'izao fotoana zao de mbola io zay zany ny ataon'reto karany reto zay tena hoe manao tsinitsinina mihitsy ny fanana ny vahoaka malagasy zany am'izao fotoana zao ary fantatra nge faniry nisy orana kely ary teo tonga de dibo-drano ny trano manamorona n'iny Andramena iny ambatotokana iny iny aparafary iny de ahoana zany de io dobo-drano voatotofana io tena tonga de tena hoe ny tranon'olona amanjatony de horakotra ao zany ny volon'olona tsy teneniko tsony satria mpamboly daholo ny ankabetsahan'ny olona ao amin'ny manodidinao ny tranon'ny olona horava ny canal ny évacuation ahoana zany ao anatin'izany fa ahoana rehefa karana ve ny manao ny ataony de ambony lalàna ao anatin'izao ary be tabe faniry ny vahoaka efa nantona nandefa SMS ny antso fa de tsy anaiky an'izao ny vahoaka n'Andramena sy ny Ambomanarina zao faniry zao veterariny sady efa tsy mahazo lalana ianao manokana mihitsy hoe fanahoana reto fanahoana ary any misy anahy mihitsy ianao no mitonatonana zany mananao foana atan'izany ry vahoaka voaraiko ny fitarainanareo za de ao an-damosinareo
ary nareo efa vonina mihitsy a ny vahoaka faniry voakana andramena sy tsy voakana andramena ihany fa voakana mbo manarina rehetra sy ny manodidina rehetra de irohatra tsy anaiky an'zao zavatra izao efa nisy ny fangatahana fanipahana nataon'ny riverain rehetra zany a ny mponina manodidina rehetra ny fikambana rehetra anatin'izao fa betabe io le manararaotra amin'ny andro alina io ady amin'ny andro alina no manao azy tsara dala efa avy be ny tanàna ianao malala tsara izy be ny tanàna le efitra ny tanàna renivohitra fa ty zany de misy anarana efa men'ny olona ao anatin'izay izy mbola ho avy ny teny antsika zany mbola anao regroupement tsara tsika misy olona ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ao amin'ny 6e arrondissement ao amin'ny ministère zay manao kolikoly amin'ny fanaovana zavatra tahaka izao fa itsika malagasy zany dia voavidin'ny karana ary tsy eo ihany nge faniry fa inatra amin'ny teny anao iny ny abepasy ny laniera sy maro isan-karazany iny de ho alain'ny karana daholo fa zany zao etsy ambody vona akaiky ny jirama tena menimeny reo satria voendaka tanteraka ato ambala vao isotry ato koa raha ny fantatra tany no ajariana voendaka tanteraka do zay le mahazon'le malagasy am'izao fotoana zao hoe mila mampifo atsika zany ary so fa eto député Todisou manaroatra miteny anjany lafin-javatra zany satria betsaka amin'ny fitaraina avoaka tandrify an'izay député Todisou zay hatrany nosy vavaka rehetra iny afaniry iny ambany rehetra iny de totovana tahaka izao daholo zany ka hoy aho hoe manao antso aho ho an'le groupe ho anina orinasy ty atsaharo io zavatra taonareo io nareo vahiny ray ve no anjakazaka no tsindry azo lena ny vahoaka eny aminay zay vahoaka sahirana de vao mainka ataonareo an'izao le izy de tsy hainareo ve ny fiatraikan'izany sady tsy ara-dalàna ny zavatra ataonareo a no misy fiatraikany amin'ny mponina eny andramena eny ambomandana zany a ny zavatra tahaka izao iza zany dia iady ho an'ny vahoaka ary zay nge mahasolom-bavombahoaka ary manao antso avo a tsoana ihany ho an'ny solom-bavombahoaka namana zay voafidy tao mba mitenena mba mijoro tahaka anay izao hoe fa fananana iombonana nge ho an'ny vahoaka e aizy nareo tompona andraikitra ny délégué ny arrondissement ny chef fokotany maro isan-karazany indrindra ny tompona andraikitra amin'ny fokotany andramena io manao be marena olo nge nareo amin'izao fotoana zao e fa mihinana tsy miaro ny vahoaka fantikan-dalàna mihitsy zao e satria fantikan-dalàna no ataon'ny karana amin'izao fotoana zao tsy hoe mametry karana rehetra faniry misy any izy ireo mba mahafinaritra misy mba mahafinaritra fa ny akabetsahana zany de zao ny zavatra atao zany ao anatin'le koa dia manao antso avo a atsaharo amin'izao fotoana zao ary hitantsika zao ny olona rehetra amin'ny radio amin'ny gazety amin'ny tabazotra fa de mitsipaka amin'izao zavatra atao eny andramena izao daholo ny olona rehetra ary misaotra ny namana rehetra mpaninao gazety ny olona tsotra misy ihany koa ny olona mpandrarà namana maro isan-karazana zany a de tena hoe micontre de tsy makasitraka an'izao fomba ataon'ity gropy anankiray ty izao koa de hoy za hoe atsaharo io a raha mbola zay nataonareo de esory de averenao amin'ny laony le izy zavatra laka rano nge io faniry e rano ary tsy afaka manao rambole raha tsisy deblé koa e zay iza mame autorisation an'izany iza ary le teny le minisa de hoe mazava ny teny le ministry ny aménagement e hoe tsy azo atao izy fa zao koa no mamperitreritra afa-tsy ohatsy izy mahazo spécial autorisation spéciale fa maninona ny misy autorisation spéciale monsieur le ministre zay mamesy zavatra anao ve zany de kena atao autorisation spéciale ao anatin'izay a mba lanjalanjao ihany le teny andriamato ministra ao anatin'le fa zao zavatra zao a ianao olom-boatendry ny ianareo zay a voafidim-bahoaka miosina amin'ny vahoaka de tsy manaiky an'izao zavatra izao de manery anareo andro any efa niteny tamin'ny herinandro ty de mbola mafisiko androany eto amin'ny miara-manonja mba eny ny vahoaka efa vahoaka marobe no manatona ary be da be zavatra tia ny vahoaka atao amin'izao fotoana zao fa za zao mbola mandamina sy mieritreritra fa raha sitrapony vahoaka faniry vo nandeha ty tamin'ity arandro ty a de nyroatra ny vahoaka de gaba de asa fotsiny le izy fa de manao antsova androany tonga de raiso ny andraikitra reo groupe iny viso rofontany de rofontany a de averelo izy fa tsy mety nataonareo sady tsy nahazo autorisation nareo a ny tsy ara-dalàna ny zavatra ataonareo a ary zao zavatra zao de miteraka fantrana ho an'ny olona zao e de ahoana zany le olona rehetra manodidina rehetra iny andramena sy ny manodidina iny ary io nge tena dobe nge io faniry rano be
rano be mihitsy io. de ototo fa nle izy teo ary a vo avy kely ny orana efa tonga any ambaravarana any ambaravarakely a ny rano eny amin'ny tranony olona vo mainka io rano io no totofanao de asa fotsiny faniry ngamany ny tranga se mahazo de otrabona tolo zany ny olona eny andramomena sy ny manodidina ka de manao antsoavo a ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny ministera zay voakasika ny fanazariana ny tany ho an'ny commune urbaine Tananarivo ho an'ny tompona andraikitra ao amin'ny arrondissement ny 6e arrondissement ho an'ny fokotany ao andramomena raiso ny andraikitra reo ao anatiny ty fa herim-bahoaka zany ny ala herim-bahoaka fahatezeram-bahoaka tsy ho zakanareo ary sasolomavomboaka de tsy anaiky an'io mihitsy am'izao zavatra ataonareo zao eniary zao moa mbola tsy mahazo an'le fizakana zo pirenena ara-dalàna ao anatin'le code de nationalité de fa metraketraka le ampahakarana zay meritreritra fa eo ampilatana amin'ny Madagasikara de manjakazaka maika fa azo an'izany ry apatrida de tena anahirany ty raha ty de zay le tiako teneny mba mifoaza ry malagasy mba mandini tsara am'le zava-misy am'izao fotoana zao fa efa miteny io solomavambaoaka tody so Andriamampandry eo anaty an'izany zava-misy zany fa be da be nge nitranga oatra zao za tsy te hitantara tsony zay efa nitranga teria akorondrany teny ivany rehetrarehetra tsy te hitantara zavatra betsaka fefa tena mibako avy ny lasa daholo zay mba tany mahafinaritra sy tokony anjara malagasy ary izy moa no manana moyen ahafahana manao rambo le ohatrany reny raha tsy mimpanam-bolo de zay le manahirina hoe ahoana no ahafahany sasany manana privilège manana an'izany avantage zany ahafahany manao zavatra ohatrany reny sa ve le malagasy kely tsy manam-bola de tsy afaka manao an'izany tsy mba manana chance anao an'izany fa tsy maintsy nikarana mpanam-bola sasatsasany zay mihevitra misy fefa bako avy azy Madagasikara de mila isaina ny rehetra nyrehetrarehetra iverina député Totsoa amina processus électoral tamin'ny herinandro izy ity tokony fampiresahantsika fa tsika moa ny resaka amin'ity resaka autoroute tena mivalapatra misy tsika tamin'iny de endriky ny fampianarana zavatra maro be sy fandaliana fa lay resaka zotra mpifidianana lay ketriketrika madinidinika mandeha lay fiantson'ny seni dia tsy tonga ny solotenan'ny antoko-panjakana ny mpanohatra ny tonga betsaka ny fimenomenonana an'ireo agent électoraux agent recenseur marimarina kokoa ny CLRE ny paipaikady fametrahana filopokotany fana ina moa zany fanendrena vaovao ny resaka copie faobe sy ty karapanondro pireneny ty maro be zany ny olana am'izao fotoana zao ary samy milaza ny rehetra ny amina hoe misy ketrika hafa de zao ndray manao fifanarahana ampitatana orinasa ndray seni fa anao fanisana an'lay mpifidy any anatiny reny toeram-piasana reny de efa niteny ny député membre benrina tety io fa nitsahan-dalàna mihitsy io ny MMM de efa niteny an'izany ny fomba anisana azy de any am'ilay hoe fanatona vahoaka eny nivony fokotany na eny anivon'ireo toeram-pirenena misy azy député Totsoa mikasika izay ya ity resaka refontina liste électorale ty moa liste électorale ty dia mila mailo isika vahoaka rehetra mihitsy ao anatiny io tokony ho tompona andraikitra daholo zany isika rehetra fa zakinina fotsiny hoe ho anina antoko politika io na fikambanana maro samihafa io zay tena hoe miaro ny safidim-bahoaka fa tena raharaha-pirenena raharaha-bahoaka satria safidy ny safiditsika nke no arovany ary le safiditsika nke tena zava-dehibe nke iny no arovantsika ile safiditsika tsarary avy zany no anova ny fiainatsika anova ny firenetsika zany ary tena saripady le safidy le fifidianana zay ataotsika ao anatin'izay izay nge mahatonga ny mpanao politika sy ny fikambanana maro sy ny mpitondra fivavahana ho sarotiny ao anatin'izany satria efa fanaonareo loatra le manao doublon sy ny triplon le mangalabato tao anatin'izay efa votsika tamin'ny 2018 am'ty ndray mpitoroaka ity tsika de tsy maintsy hoe atao mazava le izy ary zay nge nangatahana foana le fikona ndoha pirenena sy tokony atao ahafahana mifanitsy sy mba miaraka manao an'le izy tokony inclusive zany ny zavatra anaovana azy fa zao zavatra zao faniry dia raha mijery sika dia nisy ny fiantsona
tamin'ny herinandro nataon'ny seny fa nisolo tena ny atoko politika mpanohana ny fitondràna nge de tsy tonga e fa ny mpanohatra ny tonga ary tim anisan'ny tonga ao anatin'izany de mampetra fanontaniana zany zany aloha voalohany indrindra hoe fa nakaiza ry zareo e de hita mihitsy zany hoe ny seny zany lasa misy olo tena ny fitondrana ao anatin'izay zay zany de va zavatra tsy mety a voalohany ny faharoa rehefa mijery isika zany a dia zay torohevitra zay nomen'ny toko tima amin'ny seny de zao mihaino fotsiny zareo fa tsisy ray na ray aza de tsy narahandry zareo zany a ho fanitsiana so fanatsarana ty lalam-pifidianana na lisym-pifidianana zany zay eritreretina atao ka tahoana iza no ankasitraka anio iamody miatso ianao de hoe alefaso ny hevitra nefa sy hevitra nomena dia tsisy raisinao a de tsy mitombona zany a ao anatin'izay zay nge no mahatonga atsika sarotany ny comité international ny union européenne efa nyteny fa ilaina ny fikanandoam-pirenena tsy maintsy mila mifampiresaka ianareo ny FFKM efa nyteny ka inona mbola sady be marenonareo a ao anatin'izay ty ho atsy anareo rery a Madagasikara fa ny vahoaka rehetrarehetra de ty zany faniry de maty an-tany tena zany le zavatra tahaka izao hoe mody atsona ny toko-panohatra indrindra moa ny tima zay antoko lehibe amin'ny fanoerana am'izao fotoana zao de zao nge ny tetikadin'ireo faniry e mody atsona de avy eo indray a de tsy raisina le hevitra de avao am'izay a rehefa vita le izy le fana de hoe nareo koa nge efa natsona tao anatin'io e fa nareo koa nge raha ipetrapetra tao anatin'io e de manilika ndraikitra ndray zany ry zareo zany a aty amin'ny fanoerana ao anatin'izay efa fantatra le tetikadinareo fa misy tetika maloto zay mahatonga anay manao antsoavo ataovy ny fikanando-pirenena horen-danitra de eo daholo tsika mifanakalo hevitra ngeny no miady e débat zao ny ilainy e ao anatin'izay e ary tisy zavatra ty a tsy fitadiava-tseza no atao aminareo zay fa nyteny efa taona stapany ary andro ny vahoakana ihany andronay ihany nefa ny vahoaka tena mosary sahirana tsy potika ohatr' zao ny firenena tsy mandro ohatr' zao ny firenena jerevitsika zao delestage faniry tsy tanono mihitsy tena de le mpiasa ny jira mandray nanaovany évaluation tena firy andro faniry de reny ndray nanaovana évaluation tena hoe ministra tena mampime mihitsy tena mampime le ministra anatin'le hoe inona na ministra an'io tieny inona ny faripahalalana io inona ny traikefana io ao anatin'le izy fa jereka tsy zavatra mandeha sy ataony faniry zavatra tsy tokony évaluena ray no évaluena delestage zao jereo ny rano jerenge eto amin'ny faritanatany efa sy ny manodidina rehetra faniry a tena tapaka ny jiro ny rano ndre de tsy mba ontsa ve ianao andre mato filoam-pirenena andre mato premier ministre nareo membre gouvernement ianao minisy ny angovo olona le matsaka eny amin'ny popy faniry a firy andro tsisy rano inona zany nosoton'ny olona mahay nareo ve zany inona ny andrahon'ny sakafo nareo nge ary afaka mividy ovive na ohatrino natao izy fa le sarababe-mbahoaka na firipaka firipaka vidinareo zany amy grande surface nareo no mividy fa le vahoaka le maro anisa mba tsapanareo zany misy olona mitaiza kely faniry debabena le zaza hery taona ro taona sady miandro rano eny amin'ny popy tena ontsy ny fonao amin'ny firy alina ndano tsy mety tonga sady lany fotoana nyreraka ny anina natso hoanina de tsy ontsa ve nareo hoe tena efa tsy mahavita azy tsony nareo am'izao fotoana zao rasy fandefasantsika sary mihitsy tena enjana fanira hoe retolo ndretsy ve za mbola sira hoe ministre anatina gouvernement zao mihitsy zao de style nataony ka de mistyle le ministre ny anina io tsy afa be Leandre Rajoelina Ramarsa tsy ny tale général sy mipiasa nanao fanampy tamin'ny vahoaka sy nampanantena azy fa iandry le 2 andro io resan'io dobla iandro io zany zao nge le tena zava-misy mihitsy zao hoe de avy eo zareo zao manko le izy député Toditso ampitombo 400 mégawatt tsika ho tonga 800 mégawatt io hatrany 1200 mégawatt anao orinasa panneau solaire tsika ary dia rehefa avy eo ndray dia tena ho avy hiala maizina hiditra ny mazava zay tsy vitany olona 25 taona ho ataotsika
inona rehefa tonga teo tsy possible le délestage ndray nisy ny gafy nisy nampiasontsika telo volana mipoka tampoka andekaleka enina ka hatramin'ny valo volana io tsy maintsy miverina taorianan'izay ndray tsy possible le izy any am 2027 2028 vao afaka zany délestage zany le ngiadirikabony énergie moa da nilaza fa hoe maivamaivana io any am farany taona any disy am'ty faindany ety zany nefa kaila izy tsy possible akoriny de zao manjary mividy an'le excédent cotona ndray am'izao fotoana zao le ambombava tsy lanin'ny olona le 600 olona no vidina hamatsina n'le réseau interconnecté anatananarivo de rehefa tsy hita zany rehetrarehetra zany tsy hita fusible tany am Christian Ramarla tsy hita fusible tany am Vonjy Andriamanga na ny sorana andreo directeur samihafa nitoriny intersyndical koa amin'ny resaka bianco prime de performance aty de andray mianakendry nde anao évaluation ony ianareo tokony anao évaluation ndray ianareo no mianakendry nde anao évaluation afafa izy député Totsoa de inona moa zany no qualité inona moa zany no masitsivana entiny ilazana fa nareo de manana an'izay afaka anao évaluation andreo directeur anivontsirama de eto tsika tena manaitra mihitsiny atraiza no any akeny ny mpiasany jirama zavatra oatra zao satria reo no nampanantena reo no nilaza fa mesy hanovany zany jirama zany nefa reo mamotika ny jirama de reo ndray am'izao fotoana zao no hanombana mpiasa zay manana fitiavana ny orinasa jirama io député Totsoa tena marina ny avolazanao ary ny tena mampiatretra nkeo anatin'izy vaovaoaka tsy tia lalana zany plapla aminareo zany tsony am'zao ny ainy ny vahoaka de mila mandeha ny rano mandeha ny jiro tsy milahatra tsotrony izy ary tsy vitany zinky faniry tsy vitany hoe tsy misy tso zao ny rano tsy mandeha ao anatin'ny ray ihany ka mahatiny ray no ka mandeha raha andeha ny rano ny jiro fa ny facture ny jirama vao maika nke miakatra teo zakan'ny olona fizany am'izao fotoana zao ny vidim-piainana miakatra jereo ny vidina solika ny en'olona zao efa midina daholo midina vidina baril ny eninareo de io miakatra io ihany de tsy amboarina le izy ary zao nke faniry koa le izy tsy vitany hoe le olona sady milahatra rano milahatra jiro no ny délestage fa zao tadio mbola varim-poisan-dato mahery ny olona nge tsy misy rano madio eto Madagasikara tsy misy zany jiro zany aiza politika atao zany ho famezana rano dia madio ny olona any amin'ny faritany maro isan-karazany ambavohatra any be da be nefa ny toko zay mena rehefa eto izahay tamy 2018 tamy 2019 mahazo rano madio daholo jiro ny délestage zany 3 mois de afaka de sao ndray zao de mbola mampanantena zavatra ndray hoe am 2027 na 2028 vao afaka ny délestage siny ora fa tena fanapatona voaka ve de mihevitra voaka de izy atsony ny fidanareo ary anatin'izay tanteta ny voaka daholo nge zany vao maika ho apira ny fitondrareo tsisy pira ohatry ty hatramin'ny repoblika voalohany ny faharoa ny fahatelo ty faefatra ty zany de tena hoe zavatra tena enjana nazo ny voaka zany ataonareo am'izao fotoana zao ka de mba jereo le izy fa tena fa tsena tsy lasa tsony tena fampatena zao andresantsika sinao moa zany tamera fa tsy verina amin'ny intsony faniry io zavatra io ataony eo de fampandrina arisa foana zao natao fampatenana apokaty diversion fandrebirebena daholo nge reny hoe anao an'izao anao autoroute lalana ny olobe valinany ny olona hoe oay anao ny zareo fa de titsika ty fa autoroute zany tapitra nikamandanareo am 2023 mbola tsy manomboka akory zany fa io le fampatena pokaty firy zay nampanantena izay fa aiza re ny téléphonique zao efa roa tao zay aiza re flyover aizy minasa daholy ianareo amboarina daholo ny lalana na rehetra aizy zany ny fampiananareo isondra daholo vahoaka malagasy aizy zany be da be fa mifanohitra am'zany ny satra atao fandrebirebena daholo izy zao fotsiny nataoko ny vahoaka malagasy rehetra tsika saka fangalana ty fa mijery amin'ny maso mahitsy sika amin'ny saina tsy miakatra efa taona mahery folovolona sisany eo an'zareo efa taona mahery tsisy tanteraka ny fampanantenana ny fiainan'ny vahoaka jereo ny toekaritsetsika jereo finantsika miemotra
de folovolona ve izy ampanantena antsika hoe sao de ho vita am'fe zany miteo ary tsy vitanao de fampatena zavatra hafa no ataonareo reny no natao hoe diversion zany reny diversion fandrebirebena ny saim-bahoaka manipulation reny manipulation de masse zay de hoe variana any le voaka de anao an'izao kosa hono izy tsy no miresaka tsy zavatra vita zany ao autoroute zany efa nazavetrika sy fanety techniquement nareo technicien zay koa mba expert efa nitelentsika teto le izy hoe fa nanaovana étude zany efa rotona stapa ny telo taona zay voanao 10 mois avy nareo inona ny zavatra ataonareo an'izany Anosy Berville aorina fitokana na lizy député Todsoa zay vao manao réception mampanaelo tena mampalahelo anaka tena potika le firentsika fanira de verina kely am'le fifidianana toty zany tsika faniry de jereo inge hoe imprimerie privé nonao an'le anatotany le karapanondro pirenena manana imprimerie nationale kitsika imprimerie nationale zany nareo ve tsy mijery texte tsy mahay administration fa ny fanatotana rehetra amin'ny asa mpanjakana saropaty nge zany tsy misy ny imprimerie nationale no manao an'izany rehetrarehetra zany fa maninona no imprimerie privé reny manao de ataovy ataon'ireny any amin'ny cybercafé reny daholo izy de ataovy reny manao ny photocopie an'lizy reny asiana manao azy de ahoana zany ny confidentialité an'lizy ny sécurisation an'ireny tena zava-doza ahoana sécurisation isy maty resy andendeha de hoy za hoe fa io resaka biziny io faniny commission io zay atao namana de namana indray no mimena an'lizy de le alabato le osika de enjehana le 3 millions ny électeur zany ifidy an'zareo anatin'izy mba ho kara-panondro maro be zany no ataon'ny olona ray de sainka no tetavina ao anatin'izy tsisy anaiky nembena natsono eto ary eto de miantso rehetra efa mitaitra daholo zao ny société civile rehetra ny mpanao politika fa ny vahoaka isika vahoaka zany de mila mailo manaraka an'izay ary antso avy natao ny vahoaka androany mbola manamafy ny tenin'ny sombaboaka namana sy mpanetana rehetra eto hoe isika rehetra zany ny vahoaka de soroaty ny anarantsika ao anaty lisy mpifidianana satria tsy maintsy isy ny fifidianana de manoratra ny anarantsikatsika ka rehefa tsy mandalo amintsika le agent recenseur de tokony manao tsika makany amin'ny afokotantsika manao makany amin'ny tompona ndraiky tsika hoe tsy nandalo tao aminay izy de rehefa mandalo amintsika izy de misy an'le photocopie iny le momba atsika iny imprime tsara ao an-trano fa iny mantsy raha tonga ny daty mpifidianana ka andeha ifiditsika ka raha sanatsika amin'ny lisy mpifidianana ny anarantsika ka manana iny zany tsika de iny zany afahantsika mifidy ka raha tsy manaiky izy hoe ifiditsika de afaka atoritsika ry zareo ary misy lalana velona ampigadra zareo zany zay izay zany mila tazomitsika tsara iny le reçu iny vo vita le recensement ka makany antranontsika ry zareo tazomy tsara zany iny imprime tsara iny zany de hoetiny iny amin'ny fotoana anaovantsika zany andehanantsika ifidy zany ao anaty sao sanatria tsy eo ny anarantsika zany de iny ny porofo hoe ny soratra ny narana zany ianao tao anatin'izay zay zany tokony tadiditsika tsara fa tsisy fanazavana an'izay ataon zareo de zay zany no anetanantsika eto isan'andro isan'ora mba ho mailo anatin'le izy ary io fa tsy mandeha amin'ny zerony nke ny zavatra ataony zareo am'izao kafanira tsy mandeha amin'ny zerony zao io lalalam-pifidianana inge zao lalalam-pifidianana taloha no tokony averina le 2012 iny fanira le 2012 005 tamin'ny 22 mars 2012 iny averina iny lalam-pifidianana iny fa le lalam-pifidianana tamin'ny 2018 io zany faniry dia tsy mety io satria ao amin'ny andininy ao amin'ny lalam-pifidianana andininy faefatra amby folo andalana faefatra dia milaza zany le lalam-pifidianana am'izao hoe ny antoko politika sy ny fikambanana maro samihafa ny société civile sy ireo fikambanana ara-panabeazana maro zany amin'ny resaka fifidianana dia lasa observateur tsotra fotsiny am'izao fotoana zao fa tsy membre de droit izy zany fa observateur
tsotra fotsiny zany zareo am'izao fotoana zao aiza ny etezan'izany ny dikan'izany ke zany a dia tsy inclusif ke zany le refonty atao ry zareo reo zany a rehefa tsy membre de droit zany ianao dia tadidio fa tsy tompona ndraikitra zany ianao a tsy manana tsy tompona ndraikitra ianao a amin'ny fanaovan-tsony amin'ny fanaovana ny arretage amin'ny lisy-pividianana zay omenanao zany ianao a dia tsy afaka manara-maso an'iny kory zany ianao am'le lisy-pividianana zay lefa any amin'ny birao fatanjaham-bato fa observateur tsotra fotsiny nefa tokony anisy soni zany ianao mazava tsara am'le arretage zay atao de raha tsisy soni anao iny de tsy manan-kery zany hoe raha tsisy sonia le solotenany atoko politika sy ny société civile maro samihafa zay mendraikitra zay manara-maso ny fifidianana de zay zany na tonga tsaiky iteny hoe avy reno le lalam-pifidianana taloha le 2012 005 tamin'ny 22 mars 2015 zay zany a de nisany takitsika ary zay tsy maintsy ataotsika hoterentsika ry zareo anao an'izay a akoatra ny zay ifampiresatsika zany a amin'ny fikaonan-doha pirenena fa manana ny lanjany ke atsonao ve le atoko hita politika sy le fikambanana maro samihafa le société civile nefa tsy menao lanja izy fa simple observateur ave no ataonao anazy ao anatin'le izy zany hoe angala-batiny ke zany ianao au lieu de membre d'office membre d'office ao anatin'le izy zany hoe membre de droit manana lalana izy iteny manan-jo ary anao remarika izy rehefa misy hita fa tsy mety io ary rehefa mihita fa tsy mety io dia tsy manao sonia an'io izy ary rehefa tsy manao sonia izy de tsy manan-kery iny lista électorale zay misy anaran'ny olona iny izany ke de nisany takitsika ao anatin'izany e samy may lalàna ao atsika samy may mamaky lalàntsika ao anatin'izay zany zany mila ampahatarina ny vahoaka malagasy hoe tsika ao anatin'ny fanoerana sy ny société civile rehetra nke zao e de tsy hoe manakina be fahatany e fa fanakinana atsara zavatra ary mitombona ary voalanjalanja asony ny mpiaramonina sy ny firenetsika sy ny fividianana nke no atao am'izao fotoana zao e de samy tena zany isika atao faniry fa tsy arahany rehetra io fanazarana io refonte liste électorale io fa io na ho vy na ho vato de tsy maintsy miteretsika izy anao fotoanando pirenena ary anova zay andiny dalàna zay tokony atsaraina zany a ao anatin'izay fa de eto zany de miantso ny vahoaka foana ao anatin'izay anjaran'ny panneau politika zay mitondra ny vina sy mitondra ny atsara zay tarihana ny firenetsika no miady hevitra amin'ny fanatsarana zany dialogue électoral zany fa anjaran'ny vahoaka kosa manara-maso sy manaraka ny torohevitra zay meny ny panneau politika sy ny société civile zany a ao anatin'izay izay zany no tokony anitana tsika vahoaka foana tsy maintsy isy foana io na hoe lanaingana ny fifidianana ary lalam-panorenana no tsy maintsy arahana ao anatin'le izy fa amin'ny ataona ohatry zao a ny fifidianana ary tsy maintsy atao io de zay zany no anatantsika hoe misoratra foana tsika anarana de rehefa voasoratra ny anarantsika le valo ambin'ny folo taona miakatra eo am'sitsika mila malina sy manara-maso foana ny anarantsika zany a sy ny osika rehetra zay mety atao a ao anatin'izay ary ataontsika tamitamina foana eto amin'ny miara-manohitra sy ny ena manjery rehetrarehetra sy ny fokotany rehetrarehetrany zavatra toromarika zay tokony rahantsika vahoaka fa rehefa mirahintsy tsika vahoaka miara-metantsika sarotantsika tsy afaka mangalalabato zany reo ary ny olona ao anatin'ny listy mifidy no afaka mitory zay zay fa raha ohatra sika tsy ao sarotra am'izay sady manakara sika am'izay zay indrindra azonao tsara sady diso be misy le olona miteny zao a misy alelevandro zareo mantsy any any amin'ny kafokotany any any mbo manarana moa no hitako faniry fa any no misy ana isanandro isanandro de misy resana ho ny olona tsy nefa leo an'le fitondrana daholo am'zao fotoana zao e de hoe leo an'le fitondrana ve ianareo de hoe raha leo ary nareo de zao aza misoratra anarana kokory fa makaleo reo fitondrany reo zay zany no piège nefa piège rehefa tsy mifidy tsika de ny asa sainy mifidy sady mangala-bato de angala-bato de horeseo tsika fa rehefa tena mifidy daholo tsika de tsika am'izay no miara-metana manara-maso akaiky
zay lisy mpifidiarana sy ny karapanony sy ny karaha isy ka de zy matso raisitsika zay indrindra amin'ny taona ho avy menantsika le toromarika mifampikolata zao fa nytoromarika menantsika fotsiny aloha am'zao de hoe misy oata anarana foana aloha tsika zay ny etape voalohany zay ny etape voalohany de vao misy tsika hoe anomalia de efa mifamme information foantsika araky ny mahazatra atsika misy tompona ndraikitra foana ny rafitra ny tima manoraka de misy rafitra hatrany amin'ny afokotany rehetra sy ny vohatra maro isan-karazana fahitany zany a ny avatsika ny zanakitsika ny ray tapoantsika ndray aman-dretsika voafeny vary amby folo taona miakatra de isoratra foana zany tsika ao anatin'le zary tsika tokony rohatra tokony anovany tantara am'izay tsika amin'ny taona ho avy io avaditsika ny pejy fa ny safidy ny olona tsara avy safiditsika zany a no anova ny farim-piainatsika anova ny firenetsika zany faniry amin'ny akapeny ary zay ny resantsika androany amin'ity processus amresaka élection ty zany a mba afahatsika zany a miara-metana sy mahalala ny zavatra rehetra zay tokony atao eny ary mbola ho avy moa ny dingana samy hafa ny amin'ny hoe inona zavatra resantsika fa alefatsika tsikelikely izy a isika zany zay mariany ty fandaranty ka na eno mifanazavana ny entin'ny député Toditsoa teo a de raiso zava-dehibe zay de apitapitao a am'izay mare am'izao fandaran zao manerina Madagasikara ny amin'ny andraikitra tokony raisika amaraparantsika fa misy feo mandeha be mihitsy any ambadika any député Toditsoa aloha tonga de vakiko ny adevitra anova gouvernement tahono hoe ary dia betsaka ny adevitra mandeha any ambadiky ny coulisse politique any betsaka ny adevitra mandeha any amin'ny état major politique rehetrarehetra any indrindra andreo frustré am'ireo déçu na tratrana déception ny ara-dalana nyty fitondrany ty dia mahita ny tsy fahombiazana de io moa le adevitra foana ny amin'ny hoe inona zany ny atao de hoe tsy izy le gouvernement io manko le fusible mahazatra foana tsy mety aiky izy menakavy eo manomboka hatrany etapony misy le tsy fahombiazany fa zay azo vaina aloha de azo vaina de le gouvernement tandray zany zao mandeha am'izao fotoana zao eo le adevitra mikasika amin'ny premier ministre eo le adevitra mikasika andreo membre ny gouvernement député Toditsoa ia malaza mihitsy zany am'izao zay nanivony assemblée nationale moa zany satria ny fanaovana politika de nanivony antemy rapi-pirenena any zany nataony débat politika ary any zany ny rapan'ny démocratie de ny amin'ny assemblée nationale raha tena mpanao politika zany ianao milaza zovo-katraka dia manao aloha solombavy mibabahoaka rehefa lany ianao dia tena mpanao politika anao am'izay de any ianao miadevitra ara-politika zany ao anatin'izay ny feo mandeha zany amin'ny namana rehetra isan-karazany dia anovany gouvernement zany zareo atoato satria fatany fa efa tena tsy tava voaka tsony ny mpitondra am'izao fotoana zao dia nitetika zay ho ataony zany dia tamy 2009 zay namany rehetra tamy 2009 zany atram'izao be da be no voahitika faniry tsy raha endry zaro tsony betsaka fa le mpizaby trainte daholo inge rety ary zay nge matitezitra an'le tena TGV koa le filoha zany sy le prime ministre le olona tsy nitolona ny tena ao anatin'ity zavatra ty zay zany mahatonga ny adepute sasany raha izy samy izy ao ary mitifitra an'le ministra amin'ny gouvernement tasany efa tara zany de ny tetany zany am'izao fotoana zao zay rehetra tamy 2009 rehetrarehetra zay nanoana azy 2009 2010 zany de ao mena seza daholy mena seza volamena daholy mena ministra antona gouvernement mena chef de région le nonan'le gouverneur moa manerina satria tsy anatin'ny lalam-pandrena nalizy mena direction DG SG yadirikabo zany ao anatiny dia ny contrepartie an'izay zany faniry de hoe manao fanambarana zany reo atoko be tabe sy nanoanazy reo zany ho avy eo daholo zany zao ry faniry de raha toka de tsorona ohatra hiditra zao ny amonima leader fanilo ny avy ny rehetrarehetra sy le olona mpitady seza rehetra tatarakena rehetra de atao anatina gouvernement daholy na ho atao chef de région sy anatina ministère de miaro azy de ny contrepartie zany de hoe manao fanambarana zany le olona hoe i-contre ny fikaonan-do pirenena zay ho atao zay zany ray ny faharoa de miaro ansezany zareo zany rehefa tonga ny élection satria fa tsy maintsy ho resy izy nge raha mba tonga io de ho resy de eo am'izay zao zany hitarika hoe tsy anaiky an'io élection io zahay laha zay mifanetekila ndray zany zao no mangalabato rehefa resy izy
nefa zareo ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zay zany a nitetika atao am'izao fotoana zao ny resaka mandeha koa zany a am'izao fotoana zao dia ny foloan'ny sena zany a dia hosoloana zany hoe am'le sénateur nommé zany amboamboariny salafona de ho gendarme le izy a de efa fantamonana fa tsy teanonina narana ao anatin'zany a betsaka vaovao fantatrika makasy de ao anatin de zao koa misy koa mieritreritra zany a ry zareo hoe hotaritina any amina transition satria folovolany izy sisany eo zany a de hotaritana any amina transition zany ty na aloha na aorinan'ny élection a de ho lava be zany le izy a de arahinana daholo indray a izy menakavy a ao anatin'izay io zany averina eto amin'ny vahoaka malagasy nanaovantsika ny fikoanando-pirenena de tsy anaovana tsy mila n'zany transition zany tsika tetezamita ny tetezamita zany efa napotika an'ity fireneny ty nge jerefy tam'ireny 2009 2010 zay tetezamita rehetra ny enana teto tamin'ny 91 92 zay tetezamita rehetra ny enana teto de fizarana seza fotsiny zany de samy mihinanao daholo a de avao mifanilika aveo faniry ao anatin'le izy ianona koa ngia hoe ianona nkika tao hoe tsy zay rery nikeny tao hoe efa nareo zao aloha ny eo fa tsy ohatra zao de tena mazava hoe ny maparany eo amin'ny fitondrana zay tarihan'ny volohany sy ny premier ministre ka rehefa misy tsy mety sahirana ny vahoaka de premier responsable ny fitondrana sy ny mapara sy ny TGV am'izao fotoana zao fantatezamita zany de fizarana seza ao anatin'izay de tsaroa fa ny fanoerana ny atoko timma dia tsy makasitraka an'izany ary tsy ho any amin'ny tetezamita zany mihitsy fa de manaja ny lalalam-panorenana zay faratapony lalana velona eo amin'ny firenena anankiray amin'ny heritonany fifidianana de miandry fifidianana isika dia fa mba anaovana an'izay fifidianana izay zany a de ataontsika mangarahara erahana le izy mba ahafahana hoe tsy misy tomika fa mba hamodelinga atsika rehefa vita tsara io e mba hitan'ny any ivelany atsika na ny afrikanina ny afrikana indray zao manome lesona atsika nge zao faniry ny comoriana sy ny tanzaniana sy ny camerounais sy ny sénégalais nay zao a manome lesona atsika amin'ny resaka demokrasia sy ny fifidianana sy ny fanajana ny fahamarinana am'izao fotoana zao mamenatra nkeke zany e de tsika zany mba tokony anao modely am'izay hoe ny malagasy a iray ihany ny hevitra mety tsy mitovy amin'ny resaka ya politika fa ny fomba fijery de rehefa hoe misy zay fomba firesan'izay a ny malagasy de miaimiaino mitandro foana le fihavanana sy ny fahasakiana de andao ikondotsika mba hijerevana an'izany ka tiana tenena zany a ao anatin'izay de zao io raha ovainao impolo io na indroapolo a ny gouvernement de ny zava-dehibe tsy ny fanovanany gouvernement akory ny ampanankiranany olona sy ampandroso ny firenena tady tyo zay fa io a dia ny voalohany aloha na io gouvernement io na pily io fa rehefa tsy hoe manana tetika matipaika ijerevana ny raha-pahamehana ny vahoaka malagasy ny membre ny gouvernement sy ny filoha dia tsy anjary mihitsy ny fanavotana ny firenena zay zany aloha tsy maintsy ananana rehefa tsy manana an'izay rehefa tsy resy lahatra hoe tia ny lara-pahamehana de ina ny paikady anatsara itsika ny vahoaka malagasy mba fantatra le marary azy de zay no ataonao fa zao ngenao efa ho efa ataonao azy tapany mbola tsy fantatrany lara-pahamehana mbola any amin'ny girafy mbola any amin'ny zebra ihany sy ny elefanta ihany mbola raha-pahamehana ary mbola ampanantena zavatra tsy ho vita mbola zavatra tsy ho vita ihany a no ataonao neo tsy vitanao ve tao anatin'ny efa taona mahery anao de inona ny fampanana pokaty anatin'izay zay zany aloha no tokony atao ny faharoa de ny olona tia tanindrazana manana pahendrena no tokony atao a ao anatin'izay zay mbola tsisy misy zany a tao anatin'ity fitondrany ty zay indrindra tsy manao kolikoly fa zao isaky isan'andro fa niry isan-kerinandro e ny kolikoly foana mipetraka zany a tao anatin'izao fitondrana zao tsy ao zay ary eo manarak'izay a ny itraikefa sy ny fahaizana amampalalana zany ao anatin'izay fa zao nke fa niry misy membre ny gouvernement ohatra zao tena totonoko ny ministre ny environnement voavoaka fahaizana ve anao faniry vo navita fianarana de atao ministre venao anatin'izay tsisy raha iny tsy manana itraikefa nepotisme misy am'izao fotoana zao satria avana sopavina ministre ve de atao ministre ohatra zay koa ministre ny enseignement technique raha vavina député avany
de koa ve de nepotisme no atao favoritisme no atao nefa inona le compétence izy menakavy any keniny ao faniry e tena hoe mahavarina zany le izy hoany any amin'ny kaopy faniry de jerevinao nge le efa tenena foana teto ao anatin'le izy le minisitra any COP 27 ny resahanao resaka tontolo iainana tsy maintsy misy resaka énergie renouvelable resaka rano de minisitry ny rano tsy hoentinao zany ao anatin'le izy a fa minisy ny communication ndray a no hoentinao zany ao anatin'le izy ina ny idira minisy ny ina no hainy am'zany fa de tsy maintsy hoentina foana zany iny olona iny fa misy inona nefa zay nandanany inona ny fitany tao anatin'izay zany zavatra zany zany a de mila jerevana ho aly izy fa tena tsy tahavoaka tsony io zany a raha amiko zany faniry de zay raha anova prime ministre anao raha anova membre ny gouvernement tafirifirinanao a vao mainka mantra ny olona satria le olona totongo indray a irangorango hoe folovolana any zany eto de angalatra faniry nge zany e reo membre ny gouvernement reo amin'ny mpitondro nge fanety zay tsy manana asa stable daholo nge reo e fa vao totongo am'le seza de tonga de inana de angalatra satria hoe fandalovany ty tsy fantatra zay a no esorony indray zay ary afaka 3 andro na 2 volana roa volana de matahotra ny ala fa hoe rehefa miala eto zay de tsinitsinina tsony aiza nahita vola ohatra an'izao sy fahefana de manao ny ataona zany ao anatin'le zay zany a tokony tsy jerevana daholo zany akoatran'le critère ny teneniko teo de majereva e mila atao membre ny gouvernement zany mba olona efa mba stable zany efa mba manana asa milamina zany maharitra zany efa manao zavatra teo amin'ny fiarahamonina zany fa tsika zany a de tena hoe manao foana anatin'le izy de ijofoka am'zany zay ve tsika de ijoboka am'zany ndray ve tsika ao anatin'zany anareo moa zany fa tsika tia mifanerana de efa mazava ny lalana mantra ny vahoaka fahadiranovana ny vahoaka ny firenentsika tena mempotra tsisy zavatra vita amin'ny fampazana zay natao a de mazava ny resaka hoe tsy mila n'zao fitondrany zao tsontsika fa mila olona afaty amin'ny fanerana mila olona afaty amin'ny atokotima zay anarina ny firenena ary manana programa nasa tsara mahalala ny lahara-pahamehana asoa sy atsara ny vahoaka amin'ny akapobe eny ary andaotsika hiatrika avy hatrany ny tsotra fo sady mazava ao anatin'le 10 minitra ny député Todsoa ny état de droit fanjakana tandalana no antanitsika ny député Todsoa tamin'ny herintsika de nanontany éducation politique nany hoe fanabeazana ara-politika tsika moa zany mandeha daholo ny pyramide Maslow mandeha daholo ny resaka ino ty Verettman Verettpleist ty mandeha daholo ny retraretra mianatra tsara tsika manao fandalinana eto a de androantsika hiresaka momba an'le hoe état de droit fanjakana tandalana inona moa zany député Todsoa ny état de droit na fanjakana tandalana na fitinina amin'ny minitra fito zany a dia fanjakana miorina amin'ny fanajana ny lalàna sy ny lalam-pandrenana ny fanjakana tandalana zany dia mifanohitra be mihitsy amin'ny hoe dia fanjakana miendrika famoretana zay ataon'ny sandary sy ny miaramila ary tsy fanjakana ny didiny bibesandry na fanjakan'ny baroa zany a mifanohitra am'zany a ny atao hoe fanjakana tandalana ny tokony atao anatin'izay dia tokony mitovy daholo ny olona anatina fanjakana tandalana na mpitondra izy na mpiasa-panjakana izy na izy na ministra izy na député izy na filoham-pirenena izy na izy na isa zany a dia mitovy daholo a eo anatrehan'ny lalàna fa am'zao fotoana zao dia rehefa misy olona tianao hosazina dia tokony hitanao porofony izy sy hitany lalana velona fa tsy mety ny ataony teolony tya zay vao tokony sazina sy gatra le olona na izy na izy ary zay olona manoko kolikoly na manodina vola ny arem-pirenena na vola mpanjakana izy na iza dia tokony sazina hiaran'ny lalàna fa am'zao fotoana zao nge de mampalahelo e fa olona tsy tiana tondromolotra lazaina fa mikritika anao amin'ny tambazotra seratsera maro isan-karazany anisan'izany zao a ry malama ry manan-dafy sy maro isan-karazany de tonga de gadraina zany le olona am'zao fotoana zao zany no atao hoe fanjakana tsy tandalana zany hoe Madagasikara zany am'zao fotoana zao a de hitatsika
fa tena hoe tsy miaina ao anatin'izany hoe lalàna velona zany a ny fanjakana am'zao fotoana zao tsy mitovy ny olona zany am'zao fotoana zao rehefa misy olona mpitondro ty ka nanao ny tsy mety hita hoe nanondrana nyarem-pirenena nanodikodina reny volam-panjakana maro samihafa reny ny panier garnier ny bobo société ny écran plat détournement maro isan-karazana nefa ty misy olona vahoaka anankiray nangalatra koa nangalatra vary fa ity tonga de midoboka zany ao anatin'izay fa ity zany a mahitahita mandodo vola de afaka zany ao anatin'izay ohatra zay koa ny karana sy voalaza teo rehefa tsy mesy rehefa manao ny ataony izy fa rehefa misy ataony ka tsy mifanaraka amin'ny lalàna de ohatrany jerevanina fotsiny zany ao anatin'izay zay nkeny mahatonga ny olona ho tezitra sy alahelo hoe sarotrina ahoana tsy misy zany hoe état de droit zany hoe fanjakana tandalàna zany ara tena hoe misy fanjakana tandalàna zay amin'ny fanjakana état démocratique de tsy maintsy misy foana ny séparation des pouvoirs fisarahan'ny fahefana misy anankitelo izy zay efa nresahako teto foana amin'ny tany démocratique anisan'izany a Madagasikara tokony hazava tsara zany reo ny voalohany de misy ny atao hoe pouvoir législatif de ny pouvoir exécutif de ny pouvoir judiciaire reo zany tokony ajaina fa eto Madagasikara mifanisaka zany reo anankitelo reo faniry ny fahefana mpanao lalàna nge de izy no mandany ny lalàna ary mamola vola ny lalàna ny pouvoir législatif zany hoe ny solombavam-baoaka zany de zay no asany fa ny pouvoir exécutif zany hoe ny fahefana mpanatanteraka de manatanteraka ny lalàna nge izy zay fidin'ny solombavam-baoaka izy manatanteraka ny lalàna sy manao ny politika ny fitondrana fa sao mifanisaka le izy sady idiran'le exécutif ny fanaovana lalàna hoe ty tsy maintsy ataonareo de idirana daholo zany le izy de aiza le séparation des pouvoirs na tsy état de droit zany ary ny fahatelo pouvoir judiciaire io zany a dia miendrika zany a tena hoe miainga amin'ny lalàna velona ka manara-maso zany izy a ny fahefana zay misy zany a am'ireo voalaza rehetrareo de aiza fa tsindrina ny fahefa-pitsarana am'izao tsy mahaleo tena zany zavatra zany de midika amin'ny akabeany faniry fa mbola tany tsy tandalàna ka Madagasikara ka tokony mena zany zay sofototra zay ho an'ny olom-pirenena tsikiraray avy ho an'ny société civile ny fikambanana maro samihafa miozo ny olona miozo ny olona hifidy miozo ny olona anara-maso ny fifidianana miozo ny olona hiteny fa tsy rehefa hoe miteny ny olona ka hidina dalambe de zandary sy miaramila ny mamositra ny olona mampanera zany fa tena tiatsika zany nisy ny fanjakana tandalàna de misy zo mitovy ny olona azararana ny olona satria ao anatin'ny lalam-pandrenana ny tokony iangatsika no tokony ajaitsika zany a raha tiatsika zany hoe isin'ny tany tandalàna zany sahala amin'ny Madagasikara de efa nisafidy ny état démocratique tsika nisafidy ny démocratie tsika manana an'le séparation des pouvoirs anankitelo zany tsika karaha tiatsika ho tandalàna zany Madagasikara de tokony ajaitsika zay voasoratra rehetra amin'ny lalam-pandrenana fa iny ny fototra iorenan'ny firenena anankiray ohatra anankiray fotsiny zao tena tsika tsy fanazana ny lalam-pandrenana zay tena mamofady tsy mahita de droit tsika zao de io gouverneur io aiza nisy hoe gouverneur zany chef de région izy tokony élection no atao ary ny gouverneur zany ny chef de région zany ao anaty lalam-pandrenana de tokony isy mpanolotsaina ao reny conseiller régional reny a no manara-maso ny budget ataony ny gouverneur ny chef de région nefa tsisy mpanolotsaina nke atao tsisy mpanolotsaina am'izao voafidy ao anatin'le izy de manao ny ataony fotsiny samirery ny chef de région nalasainy zareo hoe gouverneur zany zao de tena hoe tsisy bonne gouvernance tsy tandalàna i Madagasikara ka rariny loatra na de mitody damosina amitsika daholo ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mitody damosina amitsika daholo ny mpandrara ary mitody damosina amitsika ny vahoaka satria misy le atao hoe 2 poids 2 mesures tsy mitovy ny fijerevana ny vahoaka sy ny mpitondra am'izao fotoana zao
eny ary ny eritreretana moa izy ty hoe ifarana ny folora sasany ihany akanefa betsaka ny zavatra tsy maintsy nitondrana fanazavana tamintsika de mialatsiny ny député Todsoa niotra kely fotoana député Todsoa sady mbola le iazakazaka mpianatra eny amin'ny anjery manontolo de andray olona am'ireo audience zay miandry azy am'ireo vahoaka zany no mbola iazakazaka ihany ko idinika mikasika nyty fanotofana tany eny andrano mena ity no mbola hametraka amin'ny programme farany herinandro am'ireo activité miandry eny ambomanarina rehetrarehetra eny maromaro izy zany mbola nomana ihany ko ny fetin'ny urima sisa miaraka amin'ny madame Zaza ny rehetrarehetra amin'ny eny ara de torima rehefa miaraka amin'ny urima moa tsy maintsy misy torima foana de metsika tsodrano député Todsoa ary efa vita be ho amin'ny farany herinandro sy ny adidy amin'ny mahasolo mavomboaka azy ya dia misaotra anao Faliry sy Rina dia misaotra ihany koa vahoaka malagasy rehetra zany nanaraka zay famakafakana zay nataontsika aza mbola miala fa ho avy eo ny honorable Labogosy Rastany zay spécialiste misy amin'ny fambolena sy ny travaux publics amin'ny resaka maro ary manana talenta maro izy zay omenantsika eo avy eo zany eo koa ny boule fa mimina fa horesany zay fa isy surprise horesany atsika vahoaka malagasy rehefa avy eo fa dia mirary soa tompoko ary mirary fahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra efa vonina ny honorable Labogosy efa miandry anao ny vahoaka malagasy honorable Labogosy efa tsindrindaona ny vahoaka hatrany ampitan-dranomasina koa dia mirary soa tompoko lahy mirary soa tompoko vavy eny ary alohan'ny idiran'ny député Rastany mbola ho avy eo Rina fa ovakiko reto afatra vitsivitsy reto de avy any Atamfotsy avy any amin'ny Rabe Arivelo district ana Atamfotsy tsy ilainay ihany Rajoelina mijaly loatra izay aty faritra Vakina Karatra toy izantsika lizy ato amin'ny afatritsika manaraka Monsieur le député Rabendrina Ouzizia, MBS, félicitations pour votre intervention à l'antenne de BBC de MBS. Makasitraka ary makahery ihany ko Madame Rakotonarivo Yvonne Saondra Ankady Vato. Zay zany nahazo félicitations zany député membre Rabendrina tamin'ny intervention nataony tamin'ny BBC sy ny MBS avy tany Madame Rakotonarivo Yvonne Saondra etsy Ankady Vato. Ny afatra de toy izantsika hatrany famakina an'izy ho an'izay azontsika vakina aloha zany satria mbola iveriny eo Rina. Salama ozy izy même za de peine même fa zao tandrema ozy izy fa ny fahavalontsika de efa mizarazara vola manirakolona manaratsy atsika manatsara ny azy satria fatany fa be mpanaraka ny même ozy izy sady zao nareo tokony anaramaso any amin'ny fokotany ny listy ny mpifidy na manirakolona ihany ko manetana any amin'ny fokotany fa olona sahirana amin'ny fiainana sady efa kivy tokony hazavainareo amin'ny olona ihany ko ny zavatra zarainy ireny fa volam-bahoaka ireny karaiso fa maiza mifidy saotra betsaka amin'izay fanamariana zay nentinao teo zay hamaky afatra roa sy telo tsika de metsika andrina satria ny fotoanako mandeha eto salama ozy izy faniry tonga soa député membre Rabendrina efa maly izy ty tsy zay rehetra solo mavambahoaka ozy izy dia vita izany dianao tany izany tena zany ibokinina aty Antsirabe mahereze de ity misaotra sady miaraba ny député Bogosy Todsoa voaray ny afatra de tongava saina rambo manarina amin'ny fanotofana tany zay angamba aloha zany no famakina afatra de ato amin'ny Rina indray tsika de iomana andray ny député Rastany isika iny ary soratsika ny solomavambahoaka zay mitondra ny fanazavana teo zany Todsoa Andriamampandry moa zany zay voafita amin'ny alalan'ny ty matao amin'ny boriboritany fahenina ny eto moa enjehana ny any amin'ny asa maro samihafa any koa enjehana ihany koa fa dia isorana izy nitondra an'izay fanazavana izay efa ao akaiky eo ihany koa ny député Rastany araka ny efa nambara teo afaka minitra vitsy izy dia hiaraka amin'ny namana fanira safy manatany ray fa mbola manomakomana kely eo fa mandra-pahatonga an'izay dia misy zavatra tiana mafisina kely ihany momba n'ity raharaham-pirenena ity ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao dia ny hoe
fa iza miaro ny vahoaka malagasy? Misy mpiaro ve ny vahoaka malagasy sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy? Misy mpiaro ve i Madagasikara? Amina lafin-javatra marobe, amina fisehoan-javatra amin'ny marobe, misy mpiaro ve? Ary raha misy mpiaro, iza no tokony hiaro? Na hoe iza no miaro ny vahoaka malagasy? Satria lazaina hoe misy mpitondra eto amin'ity fireneny ity. Inona no andraikitry ny mpitondra fanjakana? Inona no andraikitry ny mpitondra fanjakana? Manoloana ny vahoaka izay aoetiny. Dia mazava loatra ao anatin'izany fa andraikitry ny mpitondra fanjakana no miaro ny vahoaka malagasy. Raha misy mpitondra ny Amerika tompoko, dia andraikitry ny mpitondra Amerikanina tarihan Joe Biden no miaro ny vahoaka Amerikanina amin'ny zavatra isan-karazany. Fa ny eto Madagasikara, iza no miaro ny vahoaka malagasy? Ny mpitondra fanjakana no miaro ny vahoaka malagasy. Na amin'ny lafin'iny io, na amin'ny lafin'iny io, na amin'ny lafin'iny io. Fa rehefa jerentsika izy tena tsisy mpiaro ilay vahoaka malagasy tompoko. Nambara teo, lasa mpanambola sy mahitahita ny tany. Tsisy mpiaro ilay Tatsaha sy ny vahoaka any ambanivohitra any, ary tsy ny any ambanivohitra ihany fa na aty amin'ny tanàn-dehibe ary tsisy mpiaro. Misy mividy le tany eto dia misy mividy le tany ato eo akaiky eo ihany dia latsaka anelany eo le tan'le olona, dia tsisy rano satria tena tsetsina, dia voatery tsy amin'ny sitrapony amidy mora arak'izay itiavan'le mpanambola azy. Zavatra miseho zany. Eo ihany koa ny lafiny hafa dia eo amin'ny hoe ino moa tena hita be hoe resaka insécurité. Tsy misy mpiaro ihany koa le vahoaka malagasy na amin'ny atoandro na amin'ny alina, dia tsy misy mpiaro fa dia lasa ny fananana, ny aina mihitsy no afoya hatramin'ny hoe tena zavatra niariana tao anatin'ny taona maro, manjavona ao anatin'ny minitra vitsy. Tsy misy mpiaro zany le vahoaka malagasy. Ankoatran'izay ihany koa, tsy misy mpiaro ny ankizy, reny resaka pédophilie reny. Fa iza ny tokony hiaro n'ilay zaza malagasy? Efa mitabataba ny UNICEF izay fikambanana iraisam-pirenena misahana ny reny sy ny zaza. Efa misy fikambanana mpiaro ny zon'olombelona be dia be eto amin'ity firenena ity. Efa manao antsoavo, efa mitabataba, efa miantso vonjeo. Fa inona ny zavatra hitantsika? Mbola misy zaza hiaran'ny resaka hoe pédophilie ihany, ny herisetra isan-karazany. Tsisy mpiaro zany ny zaza malagasy. Ny vehivavy dia tsy misy mpiaro ihany koa, nefany atao mipopoka ireo hoe zao ny lalàna, zao ny fiarovana ny zon'ny vehivavy sy ny sisa. Ny ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona efa miteny izany. Fa ny zavatra misy eto Madagasikara dia ho antsika havanambanana amin'ny teny frantsay, inhumain zany misy eto. Inhumain zany hoe tsy araky ny tena hoe maha-olona intsony. Fa isaky ny misy bakan-jordira eto Antananarivo dia tsy maintsy misy olombelona miaraka amin'ny alika, karoka zavatra ao. Tsisy hoe ahoana dia ohatrany hoe mandeha mahazatra fotsiny zany fiainana zany, mandalo ny olona rehetrarehetra, ny olom-pirenena mandalo ao dia samy tsisy daitra satria maninona zavatra efa mahazatra le zavatra. Fa raha hoe mpitondra fanjakana zany mandalo amin'ireny, hoe mandalo amin'ny arabe ka mahita bakan-jordira miavosan'ny fako izay misy olombelona antsoina hoe malagasy mikaroka zavatra ao, na kapoaka na plastika na potikanina zay tadiaviny eo, miaraka amin'ny alika. Tsy tokony mandry andro tsy mandry ala fa avy hatrany tonga dia tokony mandeha ny telefona hoe allo, ahoana ity, fa tsisy an'izany. Fa idina raha fitaratra le vitre fumée mainty be iny dia tsisy mahita ihany dia any, mandalo amin'ireny. Mahita ny katrami tena hoe feno eto Antananarivo zany voamaly teto ny député Rabekitsana ny teny hoe lasa feno ankizy mangataka ao Ambatondrazaka. Mitombo be ny ankizy mangataka ao Ambatondrazaka ao. Araka ny nambarany teto zany tamin'ny omaly, tsy zavatra foronina zany fa solombavam-bahoaka no miteny zany no zava-misy.
fa ohatrany hoe mahazatra l izy a de mandeha fotsiny am'izao dikan'zany tsy misy mpiaro mihitsy zany lay vahoaka malagasy a nahoana reny ny corona tsisy mpiaro ny vahoaka malagasy fa navela hiditra teto le aretina zay vao modin'ny koropaka fa rehefa nazo an'le vola be tary zay vao hoe asiana barazy asiana an'zao hoe asiana an'zao fa tamin'ny voalohany a tsy napetraka ny fiarovana ny taty amin'ny mpanohatra no ny teny président Marc Ravalomanana no ny teny hoe idio aloha io frontière io fa inona ny valitenina valin'ny mpitondra avany reo mpanohatra eo natao vaksiny voalohany nefa izy menakavy avao nijokojoko taty ambadika taty nanao vaksiny ihany fa tsy miteny amin'ny fomba ofisialy de ny sasa moa nakatele de hoe io afa manao vaksiny io afa manao vaksiny nefa tamin'ny voalohany teny fanarabiana sy teny fanaratsiana no natao ny mpanohatra avy eo nefa manaraka ihany satria menatra tsy voaro amin'ny aretina ny malagasy tsy voaro amin'ny fanana ny malagasy tsy voaro amin'ny mahaolombelona ny malagasy de inona ihany ko tsy voaro ihany ko ny are-pirenena ny volamena ny tena matetika resahana fa akoatran'ny volamena ne ny arenan-dranomasina ne ny sinosin'ny vazaha no mitavana an'io fa ianao malagasy zany pirina no mety aminao le trondro kely ohatran'iny ny sazanao fa le trondro be zany sy reny le tena avoleta be reny tsy mendrika an'izany ny malagasy satria mahantra fa ny vahiny no mitondra sambo avy any velany no maka ny azan-dranomasina antsika eto Madagasikara nefa 4 kilometatra carré ny faridranomasina ny Madagasikara hafa ny hoe morontsiraka fa hafa ny antsoina hoe faridranomasina faridranomasina midadasika be men'Andriamanitra antsika io fa tsisy mpiaro misy ny hoe fifanarahana amin'ny any velany mandritry ny taona ny roa taona fa mandritry ny roa taona izy mitrandraka ny arena an-dranomasina ny Madagasikara eo fa ampiasan'ny fitaovana tena avoleta ny anao lakana kely lakan-jejo kely iny no ampiasainao mba entina anjonoana ho an'ireo manjono zany nentim-paharazana ary be deabe reo teratany malagasy mivelona amin'io de zao de hoe atsangana mihitsy ny rafitra sy ny fomba mba tena hoe iarovana sy sisa fa aizy zany hatramin'izay aizy zany hatramin'izay ny olona mitondra fitaovana ary ny sambony ny olona tonga de usine any anaty sambo tonga de usine tonga de efa any anaty emballage de tonga de lasa de tonga de mivarotra tonga de amidy zany ny olona zany ny anao ny teratany malagasy mbola lakana kely amin'ny hazo mbola voizina ny olona ry tonga de masinina be ka na 2 taona ny fifanarana na 4 taona de ao anatin'izay izy mampiasa fitaovana avoleta ripaka ny anao anatin'ny fotoana fohy tsisy mpiaro ilay vahoaka malagasy ny are-pirenena tsisy mpiaro ary ty koa anankiray goavana be ty zay tsy de misy piresaka loatra alohan'ny anomezako ny fitenenana ny fanira zava-manantany andrainy député Rastany tsy misy mpiaro maizy antsika eto Madagasikara tsy misy mpiaro ny kolotsaina misy ny antsoina hoe ministera misahana ny kolotsaina atao inona fotsiny ary zany fa ny zava-mihitsy izao kitotohana kolotsaina avy any vela zao miditra gabraraka eto nefa io de miteraka fahampitehana ny antsika mantsy mahazatra antsika de hoe potika ny toe-karena potika ny sosialy potika ny fotodrafitrasy vao miresaka de hoe fotodrafitrasy fa le kolotsaina le maizanao mba ahoana voaro sa tsy voaro tonga de itsina ny resaka tsy voaro ny mahamalagasy antsika voaresahana ny kolotsaina malagasy ohatra hoe alamady be taombaovao malagasy inona koa zany nefa raha vo kolotsaina avy any velany de mipingapingery zao ndray hony zao ndray hony tsy dirantsika lalina moa ny am'izay fa zay no zava-misy potika ny kolotsaina raha vao miresaka amin'ny mahamalagasy de hoe fanipotsapy hoe sisy itsika ihany manaratsiny atsika aizany firenena andeha am'izany mezany japonais mezany sinoa mezany karana maikerytsika itsikera ny karana fa ry zareo mitana ny maizy azy mitana ny kolotsainany tsy misy anomeza tsy ny azo mihitsy am'izany fa itsika ny tsy mahay miaro ny atsika ary iza ny tokony hiaro an'ilay kolotsaina malagasy ny mpitondra fanjakana misy ministera eo misy fahefana mpanatanteraka eo tompon'ny fahefana toko ty mipingapingery maikery aka an'le fahefana raha zay ny tonga eo de ataonay zao raha zay ny tonga eo nefa ny maizy anao tsy arovanao fa ny any amin'ny hafa indray no
ipelipelehana zany de miditra eto daholo ty kolotsaina hafahafa avy any ivelan'ity zay tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy, tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana eto Madagasikara nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny. Ny fanajana ray aman-dreny anie tena mampiavaka amin'ny malagasy fa nga nitandrefana ny Europeana nga mametraka an'izany loatra. Rehefa antitra ny ray aman-dreny any Eropa any tompoko de alefany any amin'ny hospice, tsy toe-tsaina malagasy zany. Tsy toe-tsaina malagasy zany nefa zany no asesika eto. Ity resaka hoe pelaka ity, hoe sarin-dahy feno ny tanàna amin'izao fotoana zao fa nga zany kolotsaina malagasy. Adama sy Eva no niforonon'Andriamanitra fa tsy hoe Adama sarim-bavy na hoe Eva sarin-dahy, fa Adama sy Eva lehilahy sy vehivavy. I Adama aloha niforonony voalohany de avy eo tena tsy ampy ty Adama ty fa ohatran'ny tokamonina le rangahy ty fa aleo asiana ny Eva de hoe nitolany Adama ihany nalaina, lehilahy de vehivavy. Fa tsisy an'izany Adama sy Eva sarin-dahy sy sarim-bavy zany. Fa fomba sainana avy any ivelan'izany any no nampidiriny eto de memazo vahana de tsisy taitra. Ny mpitondra fanjakana izay alolohavana tampony loha manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny malagasy amin'ny sehatra maro. Zavatra hafa no mamaika azy, mampiditra zirafy indray mamaika azy. Fa ny taranakao ato efa mepotika ihany. Zany teny malagasy zany moa de efa potika zany zao. Teny malagasy potika. Jereo fotsiny amin'ny fomba fifandraisana eny amin'ny fiarahamonina eny fa tsy fantatra lasa vadika teny créole ve izy ity sa teny inona. Fa le tena hoe malagasy madio zany efa tsy hita taratra intsony amin'ny fomba firesahana sy fifandraisana eny anivon'ny fiarahamonina. Kanefa ny vahiny aza de niezaka mianatra ny teny malagasy, tsisy mpiaro ihany koa izany teny malagasy zany tompoko ankehitriny. Ka inona zany no ataon'le fanjakana? Manoloana ny fahampitehana. Rehefa miresaka sika hoe tsisy mpiaro de any miresaka hoe ny vahoaka sy ny fananany. Zay foana no resahany, ino mantsy le hita be hoe misy mpangalatra misy mangalatra finday telefony, misy an'izao hoe misy mangalatra moto iny le hitantsika isanandro. Fa aty amin'le maha olona mihitsy, amin'le mampiavaka atsika, ilay kolotsaintsika, ilay fotom-pisainantsika de efa miova amin'izao fotoana zao satria tsisy mpiaro. Ny entana moa zany zay vita malagasy, vokarin'ny malagasy de tsisy mpiaro koa fa de tototry ny entana avy any ivelany. Le entana avy any ivelany nefa de misy efa tena hoe zordiran'entana tsy ilain'ny vazany no alefany ety. De efa nitenenina teto hoe misy koa ny zordiran'olona avy any ivelany any, olona tsy anintsy anina any, vazaha tsy anintsy anina any, mitondra ero kely eto de hoe mpandraraha amin'ny ahoana. Fa nga Madagasikara raha firenena manitra de anariana zordira, tsy mety zany. Ary zay no ilana an'le hoe ampim-po-pirenena, zay no itenenana an'le hoe masina ny tanindrazana, tsy tenitenenina fotsiny reny hoe masina ny tanindrazana, misy mikabany any de ary amin'ny farany ery asiana hoe masina ny tanindrazana. Masina ahoana ny tanindrazana rehefa tsy arovanao izy. Zay le izy namana fanira fotsiny fa tsisy fampiarana. Fomba fiteny fotsiny, style fotsiny eny amin'ny micro eny masina ny tanindrazana, aza miteny en'izany tsony. Rehefa tsy arovana amin'ny lafiny rehetra ny vahoaka malagasy, na ny arenany, na ny zanany, na ny kolotsainy, na ny inona mila arovana fa tsy mety tsony ity le hoe fanampitehana ity de hoe avelany zay manapotika tsy mety tsony zany. Ndahoarina manafaniry. Potika ny tanindrazany, zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao. Eny ary makasitraka andrina rahabe mananjara, zava-dehibe mihitsy zay. Omaly any teny tamintsika ohatry ny verina anatin'le fotoana ny vanim-potoana mitady ny veritsika de zay mihitsy le izy za mba misy mijery ve le malagasy amin'izao fotoana zao fa tena potika tanteraka. Ny vaovao tany Vondrozy iny tena enjana be hoe mpianaka ny dorany daly, ny tifiriny tena ny dorana velona. Io izy io avoaka amin'ny faly io sary tany Vondrozy io. Ny dorana tena manafika de ny dorana mahitao le zaza sy le ray mpianakaviana tena trop de matetika mbola olona ny zalahy le reny mpianakaviana de tsisy mifongana mihitsy zany le taranak'le olona rehefa maka an'le ompy sy ny sisa zany. Ny zava-misy any farafangana efa mahantra kely tsisy atao le gasy kely
efa tena hoe mihinana ny tena tsy fihinany veoveo sa inona no hoan'le gasy fakafakan-javatra ozy izy Roberto miadamanana zay ary efa mitantarany amin'ny hoe efa tena tsy mahita ho raisina ntsony de mba lasa mba mivarotra ledsi le tamin'ny farafangana ho alefa mifaly io zao ny sary de ledsi no mivarotany zareo satria tsisako inona ny velomana inona ary no hoanina de inona ndray no nataon'le teo anivon'ny commune na ny farafangana nandehanany zareo le malagasy kely le tena mahantra kely sahirana kely mba nitango an'le ledsi de narina le ledsi de narina ny natorano de tsy manana solution akoatrin'izao ve ohatrin'le eto am'le polisy municipale na Tananarivo mangalatra polerotian'olona nataon'le polisy municipale tsy mbola naveriny le izy tonga teto amin'ny MBS ny tantara teto hoe reraka ny tanako tompoko de mba mipetraka teo amin'ny tambohan'ny mairie na Tananarivo tonga le polisy municipale avany nalaina le roti folo no isany akoho tamin'ny plateau tsy naveriny izy menakavy nefa niala avany Ambomandroso le olona mba hitady vola tia Tananarivo de tony tsisy hoanina le malagasiko nareo olona sady mpamitaka amin'ny mpandainga ny any anaty posy mivaoka tsifonareo le sakafo kely efa mba ninana tamin'ny sotro be izy taloha de ninana tamin'ny sotro salatsalana zao izy mihinana amin'ny sotro kely ary le sotro kely aza indray mandeha isan'andro izy mba mahinana fa tsy nitelo isan'andro mbola tapyanareo tsiditra ny vavan'le malagasy ndray de reny ny ataon'le petraketraka manana fahefana reny amin'ny farafangana tsy mba afaka mifampiresaka hoe eny ka izy ty mbola tsy latsaka orana zao ny zavatra tokony ifampiresantsika ary ndao amin'ny bureau mairie nareo na hoe zao ny zavatra tokony ataontsika ohatrinona ny vidiny reto de ndao ary pays mairie le izy dia tsy afaka mivarotra nareo fa tsy mety zao fa tsy alaina le izy de arina anaty rano oriry ty Ambomanamboly io aloha zay akavana mampalahelo le toetsaina ho efa tena fadiran'ovana tena mantra le malagasy am'izao fotoana zao zany koa mbola ampin'le fanjakana tosika reto karana reto ny sasatsasany manana an'le baiki-pahefana satria efa eo ampelatana amin'ny Madagasikara ankehitriny efa nresahany député Dodoso teo eny ary efa eto député Bogosy avetsy amin'ny boribory tamin'ny faharoa vo avy nelingelentsika mihitsy izy satria avy niazakazaka nanao fifaninanana pétanque zany député Rastany zany koa ngeo tena zany le hoe totikle zany sady tatsano rehefa tatsa moa zany de mpamboly sipipy amin'ny akabeany zany mpandrara zany mpanao fanatanjahantena solombavambahoaka député Rastany de rehefa avy nandrombaka ny amboara tamin'ny mahajangatany zareo mbola reradraraka ny miatrika zany satria tsy maintsy miatrika compétition ngeza be ohatran'ireny zany de tsy maintsy manao mise au vert dia manao fandaminana tsara de tonga eto amintsika indray sady manao ny asan'ny solombavambahoaka no manao ny asa eny amin'ny fokotany ny asa amin'ny fanatanjahantena itazaina ny tanora itazomana ny tanora satria tsara manamarika fa tena club professionnel zany ny fanevana ambompo milalao na ny famma zany député Rastany miaraba tompoko miarabanao namana fanira ary miarabantsika malagasy rehetrarehetra zay manaraka ny ty miaramanonja tya na ny totoerana na ny ivelany de misaotra anareo tsika ato amin'ny MBS sy ny radio Mata zay tena kely nefa tena mitondra ny asany tsy tia matahotra ny zava-misy de milaza miezaka anambarany zava-misy nana de miterao anareo fa tena tsy ohatran'ny radio sasasasany bisolelaka matahotra nefa de betsy androfana fa de miterao anareo Andriamanitra ny ampanareo zavatra tsona ataonareo zavatra fanampiana amin'ny firenena fitsikarana zava-tsy misy de meko dera manokana na ianareo reo radio sy television anankareo de alohan'ny resahintsika dirana aloha de ny fiainana tantela momboahana de nisy tena fahoriana nampalahelo anakaro olona hitako satria olona mifanera serabe amiko ndraiky alizy misy olona mpandraraha sy akaiky hitanao ny bity moa vo ibity Tsirabe vata anna toerana voarovana io ary io be tabe zavatra maniry le inona misy teo le voninkazo dia tony tena betsaka de be mpizahatany be tabe de misy jus d'étape eo fandray amin'ny olona avy any andafy isa sady fandraisana ny mpizahatany avy any ivelany ndisy nefa satria nanina naka vola tena Tsirabe
efa nakavola tena tsirabe be de nisy tany fantatra de rehefa tena alina ny andro satria midiny izy any ambanivohitra satria anovana trano anovana anymanany misy programa an'zareo be dabe de nisy tena finoan'olona torotoroan'olona to izy de lasa mivola tanora vo eritrery mpikarakarako mampalele côté ny anarany eny Ambotry Manjato misy azy zanaky dadabary tena mahotsa tena mbola miteraka kely ray sy ny tany zay ny fiainana misy eto Madagasikara satoinany zany de reo ndray zaly hitanao izy anao nanao bolina tany Mahajanga nisy olona fa marary sa moa be tapely olona tena raha retina de tena manao next zavatra mba hanapiko ampiaramonina mipetraka ery akaiky Vandry ery amin'ny hôtely be ery Vandry ina moa le hôtely ngesa be Pilman ambadika eo izy mipetraka rehefa tena tsy manam-bola izy de miazakazaka hoe nda makany amin'ny rastany makany am-popo indrisy nefa tena za tany Mazanga izy afa tena taizana tension rehefa tapaka le anina de tena komantona de fanafody de lasa tany Makasy lasa lizana amin'ny vavikely no fahaseranana zavikely lo tokony hianatra roa kely angamba sisa mianatra fa tena tsy manana moyen mihitsy le olo de lasa izy nda makany amin'ny député rastany maka vola fa tena tsisy lany fanafody mamy ty fa tsisy vitanana fanafody matona izy ka mboa tany lasa tany Mazanga rehefa lasa tany Mazanga de niary to amin'ny bureau teo le raky izy de tsisy izy anaminy vola satria mipiasa tsy amihitsy izy vola tsy tonga le fanafody maty le raha matona alefina androany any fandrina olona mpiana zany mahafoatsika Malagasy sany tiona fotsiny zany fa amina rivony amina netsiny sady tsy mianatra tsisy fanafody de maty bonira dôly ohatry fanjakana tena mijaly le voaka mahotsa eny latsa-dranomasy moa député rastany mitantara am'izay fa mazana be le izy satria tsy hitatsika ntsony zay lazany ale izy tena tonga ny teny rina teo hoe misy piaro ve le vahoaka sa tsisy piaro hoe napalelo kely raha mbo teo zao zahako de afatra neny le olona de tena fanafody hitanao ny tension zany raha vao miakatra raha tsisy fanina de fa vita sady lafolafo de zany ny akely azy fa tena taona fa de mirary fiononana am'ireo olona anankaroa aram-bola teo fa zay misy eo amin'ny tandrasatsika eny any député alohan'ny anaovana misy nangata kely kokoa ihany atsika le mivonina any le tanora onam-pompony fikambana behivavy vonona anao tsy rehetrarehetra zatonombana ty fividianana ty na amin'ny alabato na amin'ny fisoratana anarana sy ny tary mivorotony anohitra ny alabato de hoe mba le fasy kokoa de nitaraky ny Arsoa Ambotsirovenina misy 2020 mivavy angamba madama Ambotsirovenina zay mihitsy le izy zay malala zay tsika zay ny lehibe any to de misy fikambana tsy voatonona aketo daholo fa misy 2020 mbola azovy de tena kokoa anareo fa de ataovy re mahareza amin'ny zavatra ana mahareza amin'ny asa soa mahareza ny zavatra tolona ataotsika fa tolona ady masiny tena votana amin'ny firenentsika nareo ary vehivavy tokony tena mbola hitatsy ny tariny fa de tonga matetika isan-kerinandro manamafy inandray stratégie inandray zavatra atao de mahereza de ohatran'izay koa tany Mazanga beritra lao de tena lohan'ny lehibe amin'ny fotsy sy ny président lazaiko mampimangy any Christophe Totov président zay nanao bolina toetsy amin'ny tany fa tena miondana tsy izy rery mivovotononako fa Mazanga manontolo ohatr'izay koa Tiliara ampanaovana sakafo kely finanana maraina sy ny de miondana tena marabanareo ny any ampanaovana hôtely rehetrarehetra zay ale namanany de tena miondana tena ay tonga de fatany olona ianao le miara-monja mahafinaritra zay ranga de mianja mbola ataovy kokoa anareo rehetrarehetra ohatsika rehetrarehetra de kokoa atsika ny iza moa le ranga mafana fo manenjika anao tsy mba zaza foana ary izy tady ho ty teny ho an'ny tiana tsaronenana talata volonondry mahereza rahalahy tena ataovy tsara sy stratégia azo entina mba afafotsiny fa tena miara mitolona atsika amin'ny tiadidy masina ty fa sanatria ohatra malagasy takatsika mpitondra sy ny tariny nefa miady tsika ohatra fahavalontsika fa tsy manao zay mahasoa malagasy mipetraka fa tena fanapitena io le blague ny rahalahy tamin'ny anina hoe tsika le sababaka kely tamin'ny fividianana hoe eran-tany hoe momba ny asa momba ny Ukraine sa momba ny Poutine de tsika le Poutine aloha voalohany de lasa mivadika ndre le nandroana le ministry de le kabagny rahalahy hoe
oavy potika be zany tesapitina am'le blagy ataondrelaty ary tena marina oavy efa potehako Madagasikara de hoy sy présidentsika tarany efa potikako tsy potena ohatran'zay le izy ka zay zavatra misy tena mahirezany malagasy afaka tena mahery za teniko matetika eto tsisy olona tena mpanafenina satria anareo daholo fa Andriamanitra any ambony mahery tsy mody tsy ela velona fa tena zavatra raha jiaby misy farany ka mbo moramora ihany zalahy mba ataovy zay mbo mahasoa ny tanindrazantsika eny ary ty alohany sary ho alefatsika satria miresaka petanky manko de beterastany zany koa mba mila resahany zany misy namana raha marobe mihitsy nangataka kokoa tamin'iny a de anovana kokoa atsika fa ny fotoana moa mandeha any de ity le petanky ty zany a mahafinaritra be le izy a zany député rastany zay le teneniko a eny amin'ny sehatra rehetrarehetra hitanao sy olombavambaoka timo zany a miara mijoro ny rehetrarehetra tsara ny amboara député rastany a inona izy ty zany triplety constituant fa tsy hoe bosy plus élite fa plus tena hoe zay azoana plus triplety constituant izy mifilaza azy de zao mialatsiny any fa le akanjo zany zao tsy mitovy satria avy be ny orana tamin'ny sabotsiny teny anay mantapo nahatrany amindrehetra nahatrany anaty na ndretrarehetra ny kiraro de rehefa pitsy ny alahady nina zona no fanaovana final samy nanao an'izay akanjo beta fa ny akanjo mbola mando sady mipetraka de tsy mitovy le tenue fa le tenue mako rehefa manao bolo loatra zao ndritra grande compétition ohatra zao a io mako nisy tao Maory fiainana Madagasikara de nisy kely Seychelles raiky agnaminy de nisy La Réunion tsy tonga fa Mauritiana ny tonga de io izy le femme io femme mandray nenay femme le fanevaram-bolo milalao satria le lazaka anao zany rehetra zany ty zao mbo nodimety ny raha latsaka any satria fain'le tany Tomasina sabotsy manomboka maty samaraina zala noho ny asa mandrara de zoma vonidina tsy nahita reraka tena tsy nahavita raha tsy mivoakapolo fa ty izay tonga de fa tonga meloa sabotsy maty sa zomany larbi zay de fatany miaina tsara sady sakafana zalana amboarina tsara le zavatra rehetrarehetra rehefa tena fa mahazatra hainao daholo rehefa hitanao ny traikefa lizy rehetra zany mila professionnalisme de tena mivoaka foana ny zavatra misotra foana ny atao miresaka momba an'izay mako mampatsio sao de adimiko rehefa avy eo satria ty mako misy ekipa BBL izy misy ekipa mivitsitsy misy vehivavy misy junior senior na ty za zao raha ny tena izy fa nahazokopo ny vétéran indroy telo fa za mbola tena marina fa vétéran efa plus de fa 65 mbola manao baolina fa za tsy mety tena hoe anaty fa tena fa za mbola senior ary tena matoana hoe tafakatra olona enjana be daholo ange zany fa tena mbola mahavita misoka ao ny endurance ao ny ajora milana daholo zay za manao sport le tena amin'ny fiainana tena azonao atao fitadiavana hoentina koa ny plaisir hoentina fitezana tanora satria ty tsy azoko adina fa fingabian'ny président ny boina hoe nahandro fa ny club rehetra izy femme io mako nisy amin'ny parallèle teto tatarika anao nisy an'le tena hoe natao fitondrana re le propagande mandeha voalohany vola be da be arangaranga zay tena mandreraka le famitahambahoaka tena mampalela mihitsy amin'ny masport tokony atao an'izany za tsy kijanona ihany anao teto hoe bon sport olo izy ty kosa tsy vita amin'ny politika fa mahafinaritra manetsiketsika andrala de nanao choix za kivy ihany eto Tananarivo sa ho any Tamatave raha eto Tananarivo moa de tena honandreo fanaonjara ianao totra-panoatra nefa ty any pikarakarany ihany ino tsy de raha satria sport tsy tapidirako politika satria fitezana tanora de iza aleoko mandeha an'le invitation makany Manjanga de rehefa teto ary natao tamin'ny anina zanao 0 ariary zala vola be da be nampanay tanàna firmé 15 millions ariary moa natao aparitaka nisy dame nisy junior nisy senior misy vétéran sy ny tariny zay no aparitaka lasa tokoa le de rehefa naraka ny henoko de hoe firy nanao ka 413 participants nandray tao ny fa ny olona nandray anjara de rehefa nandeha izy zavatra voalohany rehefa manao bolina reny izy de tena ohatrany zavatra organise manao zavatra tena hoe maty aniny hoe aiza ny terrain le terrain ozy izy zala mbo malaraka ihany tany inona izy nanaovany azy iry am'le projet présidentiel le building andray bis anao ateto Savo-Masoandro tsisy andeha tongotra 10 kilomètres andeha ndray nareo ambany ivato vao miala any zao tena fa olona nefa le boakely natao 0 ara
de misy bis spesial fa nataondreo ny 25 000 frais nefa tsisy akory de hoe raha tsisy moto sy ny tary be da be ny tena voentaka tena reraka tsy notany atrano am 20 alina vao tonga isaka matsa zay so de efa zavatra tsy mety satria ianao mampanan'olo jerena efa manao organisation so tam'zananao anjarako zany raha ny famatena am-popoa efa eo fa projecteur be efa mibus raha tara zalady de mbo tistina leny ty manatsiny ty mianavaratra tena organise ohatra zany rehefa no zavatra de ohatrany ty mbola tsy lazako anao tena zavadoza be ny zavatra tena de nanao le izy de rehefa nanao le izy de tena hoe voalohany zany ohatra zao voalohany faharoa ohatra hoe milio sady natao kely tsy tonga le izy de rehefa tonga tokoa le fizarana de organisation moa de fa tsisy arbitre tsisy nina fa de zay manjakazaka sy ny tary maitra de tonga amin'ny finany de reto amin'ny fizarana kopsy mivola am'izay de za vitanao le mbola tsy miala tena fianako mihitsy hoe mbola tsy miala tena mampalelo azy po tena tokony tsarana za raha oa sekandray anjara tsy hoe de zay ve natako zany fa tena hoe tiako fotsiny le sport de sekandray anjara fa nanana soa raha ohatra tsy tamazanga de nanao any inona nataony mena emilo avy dreny voalohany fa rehefa tonga président vao mamien le vola ambiny le vola ratatatranao anankina le olona be tabe azonao tena zava-marina zany vola be no mena tonga avy ny olona rehetrarehetra rehefa zay izy nizanan'le loha am'izay tena rasanako langa 1 million miandrara fa andrasiny tonga président vao mena ny ambiny tanao le famitaham-bahoaka ohatry zany tena mba zaro azambato ohatry zany famitaham-bahoaka zay zavataondrareo de tena langa zay ny teniko teto hoe raha misy za zao champion fa nanao coupe du monde fa champion de Madagascar fa champion vétéran fa misy champion ma champion sport azonao fa tendre ty fitanany ty misy ma champion azy ina ma champion azy raha fantatrao langy champion tena grand champion de terrain zao tontolo zao tena tranondainga izy ny olona mahavotra tena champion tena mpandainga mpamitako lo zany fitaka ataony zava-marina zany tsy hoe raha sy tany fa zaho tena lazako anao sekanao asika hijanona anao any fa tiako le bola tiako le sport tsy asiko lenana politika so ihany tsy tao fa narary fo fa tena angamba ny tabataba ny ady taman'olona fa de tsy azo le vola tena marina za mbola miandre président ho avony de za mivedy famitahana nefa le olona fitahana ho tonga be da be de propaganda de za mivedy zavatra tena mampalahelo hoe ory malagasy io mba valala be mifo am'izay avy am'izay misy ny tao am-bopo député Rastany alohany tena hidirantsika am'izay am' raha tokony ho resahantsika moa zany aloha mbola andalo kely antsika teto anao nampanantena hoe omenao resaka vavahady sy nyretrarehetra ka ndaso aloha raha tsika vetivety le fanadidinina atao mpanao gazetiny MBS zany de miverina am' député Rastany tsika rehefa tao faly ny fasahirana nefa miatra manaina mbola manampitotsika izany ny afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana nosy iny fanajeny eto andrenivohitra azy anatin'ny fokotany maro miaina anaty tebiteby sy tahotra isan'andro ny mponina ao amin'ny fokotany ravitoto anatin'ny boriboritany faharoa matetika loatra ny trangana tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana tsy nisorona ireo mponina nitady vahaolana sy nanao ny fangatahana rehetra amin'ny tompona andraikitra nijeren'izany ka namaly ny antson'izy ireo ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tim voafidy teny an-toerana novolena vavahady miditra sy mivoaka ny tanàna nomena finday fa mizaram-baovao sy sirena roa mampilaza raha misy tranga mampiayay tsy andrasana ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ny famahana ny olam-bahoaka ho inambarany ny mpitandro filaminana izay natao ho tandroka aro ny vozina indriamantsy no mampitodika ny vavambasy amin'ny vahoaka sy manimba fananana ory fanjakana mpitondra tsy mamia fa mbo ataovy hoe mifakatahako mataovy le izy satria any mpitandro filaminana zao de tena hoe mitady solution ve de tranon'olona ve nidorona gendarme ve de avitan'izany ekensentsika sa tsy akena de gendarme ve de arindry izy azonao mora atao tompoko raha tena anao ny solution ohatran'izao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ry zareo mivolona tsy anao mihitsy ny izy ka mandraitra raha-mpanjakana aza-pijalena resaka samy malagasy ny andro iainantsika tantana aloha mba hiadana fa sady tsy ampisakafo ny tsy ampiteny tsy mianatra tsy rehetra ty zavatra ty nataoko tsy hoe volana siady na tahaka izany fa vola posika ny andro siady mbola heritaona roa taona vao vita tsy fata fa de ny olona nefa efa mila sécurité hitondra fiovana sy fanatsarana maro hoenty miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fahavitan'ny fotodrafitrasa sy fampitaovana tahaka izao hoy ny mponina ny zava-misy aloha zao de rahana mahala misy ny mpangalatra vaky zao ty lalam-baovao ty mitsofoka makany tsy fantatra tsony niza mandalo nefa amin'ny alina korodododovonjeo hoe zao hoe aiza koa moa no ahafahana anao an'izay hoe anina fa de
any farany de hoe mangataka amin'ny zay manam-pahefana anao vavahady ato moa no namaly raha tsy io vavahady io de taterin'ny olona amin'ny tobelona ny tso ny omby ny akoho fokotany anisany efa nisitraka izao fampitovan'izao ny teny amin'ny fokotany Ambohitsoa voavaly tanindriraka ny olona ny tsy fandriampahalemana hoy ny fanazavany ireny mpianakaviana iray ny joro vavolombelona de ankehitriny zay a de mijoro vavolombelona fa tena milamina mandry fahalemana zany hoe ny alaala botrikely ataon'ny ankizy sisa no misy amin'ny andro atoandro fa ny asan-jiolahy de tena foana nefa zany a raha ny tena izy tsy tokony ny député ny andraindraikitra fa tokony mpitandro filaminana fa mariako eto zany mpitandro filaminana natsoina tamin'ny fotoana nisy faty vakitrano io a fa adiny 3 izy vao tonga de malahelo zay misy ny fandaminana manokana napetraka amin'ny firindranasany amin'ny ity fokotany ity mikatona amin'ny sivoralina ny vavahady mitra sy mivoaka amin'ny fokotany ravitoto ary misy ireo olona ifotony anaramaso sy iandraikitra ny fiambenana maro ireo fokotany nanao ny fangatana ny ametrahana fototrafitra tahaka izao any amin'ny fokotany misy azy ireo sy ny fanazavana ny tanàna ka raha mafisy ny solombavam-bahoaka fa andeha amian-dalana ny fanatanterahany zava-dehibe ny ohatrin'ireny anjara brika entina solombavam-bahoaka eny amin'ny fokotany rehetra tsika zany tsy hoe manakihana fitondrany eto de mitantara mitsikeran'ny zava misy fa mandray andraikitra arak'izay tandrifo mihitsiny de tsara ny itondrana lafi-panazavana momba an'iny rehefa miresaka momba an'io resaka tsy fandriampahalemana fikaroana zay mety ahasony vaoaka eny amin'ny fiarahamonina io any tsika député Rastany tsara mba hitondrana fanazavana eran'ny Madagasikara manokana tsy milamina ny tany tsy milamy manontany satria raha tiandroso ny firenena filaminana ny zava-dehibe indrindra satria zao hitanao tsy mampandroso atsika ny any ambanivohitra zao tantelo resaka kely fotsiny mampilatsaka ny toekarentsika ary mahatsiapy amin'ny sakafo hoanitsika de le omby tany enanina aloha ny alatra lehibe fandriampahalemana ny alatra omby de tena le any amin'ny faritra atsimo amin'ny camion nefa tsy ny haingo fa tato ato izy tonga de efa tena tatrano teteza mitanaka aty izy efa mivana ny omby sarian'olona anankaroa telo miasa andreo nangalariny salany ambanivohitra rehetra 80%. Donc tsy mahagaga raha tsy apy ny sakafo satria hatramin'ny omby io daholo ny esan'ny sareta ansena tambary sy ny sisa de lasa tena tsy apy mifokatra eto amintsika lasa manao miasa zay nataoko an'olona raha tsy tatsaha mahalala an'izany asana amin'ny angady ny tambary tsy mahavita tsy nosym-pangady zany raha omby mahavita ataoko hoe mahavita tena hoe 2200-300 mètres carrés par jour raha osym-pangady angamba raha mita 20 mètres maximum amy 20 mètres carrés de eritreretanao an'izany fa de raha faribe zany ny atitra ihany ny ketsa tsy voafindra tsy nitany zavatra mampalahelo be ka tena le pampanena de iverina amin'ity tena nanao amin'ny heritaona nisy niatsy polisy zareo niatsy polisy loha izy de tsy fantako amin'ny polisy be andraikitra sy nitany niatso any député mianada izy de zany voatsy de tonga de tonga teo jereo izy de nisy maty tena angalary no isanandro tsisy iainana Ambohitsoa io lera matoa voalohany iny noetiko fa tena maty amin'ny mpangalatra isanandro tsisy esana na aiza mbo ikaramana aiza mbo anaovany mpianatra tena tsisy ihany de inona mbo solution inona mbo fanampianareo za ohatsy amy hoe varina tak'izany fa tena fitaovana amineko anareo de lasa ane nanao étude azonao nijerena daholo eo amin'ny quartier misy le problème amin'ny fokotany misy le problème zany de ty idiran'ny olona viatsy ty idiran'ny olona ty zany ndao kendatsika ty de rehefa voakendatsika mivavahady io metsika sirena atrary amin'ny farany iry de metsika sirena ry de raha vao misy mangalatra fotsiny de ampianonao aby ny anankaroa de mivoaka daholo ny olona de nytamin'ny polisy keo rehefa aveo hoe aloha taty rahantsika zay fa meko telefony nareo de numéro an'ny polisy de raha vao misy sady maneno sirena tonga avy ny polisy mena tamin'ny afa heritaona sy tapany zay tena ny réussir tena tsisy tsonina mpangalatra tonga any anamiko le jirone député afa mety jiry rehefa tena laminy tena nandro fa izay de hitanao rehefa manao zavatra amin'ny sécurité zay natako le io zany gendarme mazavaka to dorana ny trano ny stratégie anao ke misy olona am'zantary misy hatramin'ny atao koa farany ambany pombolao zalahy de misy hatramin'ny général kitana be ianao ke nandalo école de guerre nangalina nanao zavatra rehetrarehetra de ahoana tsy vitanao stratégie anaovana fandriampahalemana eto fa zany hoe
zareo mihitsy ny tsy avy anao de rehefa treo tena lamina tsara l izy a de nitarenandramiko ndray tamin'ny ty taony ty zareo tena nravy ty satria misy mpianatra misy université misy tranona sy tena mpianatra zao izy mianatra de angalariny salamy volany inona tso tena mpababa tsy hitana nandretratre angalariny olo adaoly tany ondre lalana simple mihitsy miditra taty de mivakinika io moa mibypass igny simple ihany miditra l izy de tsisy reto hoe azoko endanako io zany tsisy lanana hoe croise be da be de ozy a raha sina vavaty ato a sina vavaty tanao ohatra nataoko teny ambotsoa milamina reo de neken'olona aloha de nisy nanoana ihany resaka politika tena zavo za tsy hitoniny eto feza ataony député Rastan indray izy de misaotra monsieur le chef district izy ny signé tena président Fokontany tao tamin'ny fotoanany tsy namela mihitsy fa hoe team mandray ve nanao any scène la couleur ny famosena vahoaka de teo izy taraky kely le fangatahany olona somary tarakely 6 mois 7 mois teo de farany ahita hevitra de izy aloha tena lasako satria fanazavana tena tany amin'ny justice satria fa ely le fangatandrareo de afananaiky de hoe le mamitakolona ny any tena farany tiako indrindra de nitaterahako ihany koa izy de efa nangataka ny fikana manova siniara ho anareo fokoa de sy voaloatrana sinia mitana amin'ny chef district ka nafinaritra fa na misy chef district ty fitara-tanàna io zay vao vita de za tsy mbo mitaka de faly ny olo hoe raha ohatranao aby raha misy orotronyera Madagasikara tena mipetraka non io a zavatra ty tsy an'olon-dratsy mbo ma député anahako a de tsy maintsy ataoko ny angatanareo de teo alizy satria raha vao misy mangalatra zany ho de tiliny tsy meko fotsy le vavady fa mbola meky le amosy avala arian'ny loha sy afarany ko ohatran'izay ihany koa mononona be tena eny be eran-dravy mantony sirenina raha ohatra misy mangalatra de ohatran'izay de meko sifle tsy nami fa sarotra manday fa telefona amin'ny anakarombo ny andray ary ndray aloha de afaka telefonena polisy zao afa tapabolana aloha de fa mbola tsisy ninona aloha hatramin'izao fa de mandry efa anjara brique io zay nalazako anareo hoe tsy volana siadina tahaka izany fa niara fa mandray volany tsy mba zaza tena saveniko misy kely zatra cumuleko a tena voakasa fanasoavana tena le zavatra irosamaka zay ty mbo avady amanjanako fa tsy ohatran'ny président meko fotsiny aby ny karamako zarako non mila karama mbola tsy hitantsika aloha le karama amin'ny filo hoe omena faritra hoe ny afo loha de ohatra hoe le mamita baoko arseo fa ny tena marina tsoroka aminareo de fa mandray volana saka mandray vola tiany ny olona tiany fokon'olona satria anazy reo izy mifidy ana tiany ana mbo ameloko mivady amanjanako de ohatran'izay le hitanao zay ve de tsuite ary mino ary manatena fa parapahala amin'ny mandahako teo parapavita amin'ny mandahako zay tena zavatra mahamay retraretra voninanao amin'ny volako aposy lefa azy volanareo ihany zany satria volatra ny tsimba zany satria amin'ny vahoaka ihany nanaramanasy ny tany volanareo ihany no tokanatsako atsika de tena vonina satria hitako solution mety io raha fanjakana jereva solution mpangalatra fa nareo tsika so manarana mazandao manarama polisy manarama retraretra azonao miaramila tsika ny etratsika nandoavana an'io nefa terizareo ndray mamono tsy afaka tenany aiza moa de tena mandorotra aria tena tanena mpatolazaka moa tany Antsizorobe vao niantso mihitsy ny tany Antsizorobe sahiran'ireo satria am'le tranotsaikolo zany efa manafo doranao ve tranotsaikolo tsy mety ala am'le tanàna moa le mponina satria tena tsy mafoy doranao ny école de doranao ny tranon'olona an'olona tena nanao fifanana ngezabe ary nisy voady tena nga tsy de zany de tsy haitsika mamonjy zay hoe ina moa ny raison manitra lahy de le hoe fiondrina fiainany jolaona de taona tolo moa mitady tonga de taona ny tamany adaoly zany efa izy tsy manana solution nefa io ve de tsy hainao mamandrika ny toerana kely io amin'ny miaramila fa ty hitanao hoe tsy eo le miaramila tsika tsy eo le izy fa de tena makivy tsy de tahitantara ratsy eto fa atsaratsika vahoaka no mijery hoe tsy le rastany na ny député ty mitatatata fa de tena maka leo ary makandoa makanahirana manahirana be leto ka zay nataoko hoe mbola mitoy ihany jerevo tsara mbola averinako ihany mbo valala be mifo am'izay tsika fa za valala be mandritso fa pitehany zareo ireo mpitona fanjakanareo fahitako azy tsy anao za so fa misy mission areny efa teniko eto misy mission reo atongavan'ireo eo tsy anasoa amin'ny Madagasikara fa tena hitany izy hoe olona mbo nianatra mahany mibedabe reo vetsy inona nanao pitena Madagasikara mission andreo tsy ampandrosatsika reo fa anapodika atsika
ka io rehefa tsy valala ve mifotsika ary vahoaka malagasy de mahazo vany reo de tonga am'le pillage organisé de pillage autorisé zany hoe sady tena anana ny zalo fotoana mihitsiny manao an'le fandrobana n'le arem-pirenena no autorisé tsika satria tsika mangina de mba valala be fosy député Rastany député Rastany resaka anjorobe tsika asa tsy fantako na iodina any le autoroute aloha na tsy iodina any le autoroute fa efa nresahana le autoroute tonga de natsara ny député Rastany niaraka tamin'ny ekipa hoe anjay député Rastany ingénieur ny lalana so de mba misy ambara ihany aloha amin'izy ity satria tena samy teny daholo zao manam-pahaizana rehetrarehetra am'izao fotoana zao aloha ny tezitra ny amin'ny hoe vola be tsy toko tsy foroana mbola tokony havita zavatra fa le vahoaka tsy sahirina tsy menakana andray misy miteny am'le propagande fotsiny io no miteny hoe fa maninona no sinan'le péage tokony tsy andao vola le malagasy fa le société mandoa an'izany nefa ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa asaina mandoa 10 € isan'isany betsaka le faneho-kevitra am'izao fotoana zao tonga de tsara ny mitondrana faneho-kevitra am'izay lizy aloha tsara satria fa nazavazavany député teo lohako rehetrarehetra fa tsy hoe misy madilanao tetenina ny aso fa namafisana kely fotsiny ianao ny resaka péage teo norme internationale naiza eran'ny sotoko aloha tsy maintsy misy péage tous les 100 mètres isaka ny 100 mètres zay ny route nationale tsy azo akana péage fa ny route autoroute anona de raha ohatra hoe zay privé izy moa nanao an'izy raha privé indray raha ohatra hoe atsika fotsiny any amin'ny any avela ohatra hoe ny France zao raha ohatra hoe misy firenena ohatra hoe Razabali zao manambola ohatra fotsiny karana Razabali mpanambola de manao akora amin'ny fanjakana izy de aloha ataonao autoroute Tamatavy Tanan'olo norme ihany aloha zay de hoe ny lalanany eran'ny tontolo zao ndray fe amin'ny fean'ny autoroute io ao anatin'ny 20 taona sy vola mito le olona nanao azy après 20 taona lasa mifenao amin'ny fanjakana zay ny rôle raha hoe privé na fanjakana raha fanjakana moa manao azy de efa vola mito amin'ny fanjakana rehefa vita na mitady fanina de ny zavatra mahagaga any izy eo izy hoe vola amin'ny fanjakana ozy sa privé misy apahany mifanjakana de misy any privé 2080 le izy de nahoana ary landrasa aloha le 2080 le 20 azonao ho any Tamatavy jerivo zay tena mipetraka tany tsy valanana kamy angesabe no malama no faratsy ny lalana maninona re tompoko alohan'ny anaovana an'io tsotra fotsiny amboara aloha ny zava-misy circulavan'ny tôbila fa ny hata famon'olona ny hata ny dépense andray ataonao tena ty fanjakana tena kivy aranga-maro teo tsy any atao ve aloha za fa midadadada be da be le zone makany any zone pluviale be orana be da be fatako ny ingénieur taf public olona nianatra anao tena polytechnique olona tena ingénieur mahalala tsara maninona no atao goudron foana li satria ny goudron nge ny rôle de tena tsy revanao raha makamy mazanga anao de tena makaria ino moa tsy romantiky tena matesa le goudron inona miatona l'izy stable tsara le tamena fa zay mandalo talivego loasa na zavatra freatika tonga de potika azonao goudron tompoko tsy tia raha tsy tia zavatra mandomando fa zatra stable de tsy revo presque mazanga inge le te-ambodro mamy zao no le ambambany teo na dolo potika io azonao fa le tetiana nateza be te ambony mateza zay fotsiny le marika itorako anareo de maninona atram'izay vao simbana izy de io le goudron nefa tena sy fahavalo tena cyclone zone andihana cyclonique ako l'izy maninona l'izy raha vadika tena atao béton ino moa armé ino moa bétonena l'izy bétonné l'izy azonao armé légèrement armé mahazaka ny kamy tsy simba tsony tsy raha mifolona tsitsika atao demi-saucier aloha de atao ngesabe sady tany de demi-saucier topila afaka mandany any atao ndray ny demi-saucier vita zany fa le fanjakana tsy atako le anda tsisy amoahana vola ve sa tena ohatran'izany fa de zany de tsy hainry zareo sosikevitry député Rastany zany hoe tokony le eo aloha ny kojakojaina fa tsy mainky alohan'ny anaovana nyty azonao raha ohatra ary zao atao inona reo ohatra tsotro tsara tsika raky izy de anao trangesabe moderne de building sy ny tariny nefa atarany tranao mitete tsisy atao amin'ny trampotra raha trano rotsipeta azonao rotsipeta manina aloha tsy atsarany io parapavitany ty mbo salama ny ankizy tsy tratrany orana mipetraka tsara tsy tratrany humidité mbo salama fa parapavitany ty nge foaty aby telo roa sisa velole zay nytiako lazany hoe ambaro aloha ty vitanao tsara afaka maka atao amin'ny autoroute am'izay ianao
fa ny aty efa tena potika jerivo ngany tena lalana tena za tamin'ny taloha tôbila mpanao tena adiny telo sasana adiny efatra amin'ny tôbila matanjaka zany anidina teo agnaty efa tena mahata fampitovy amin'ny tamatavy mazanga efa adiny sivy adinanany volatsika lany carburant lany fotoana lany manimba be ny ekonomitsika zany de tsy zavatra tiavata tena tsy rarandra lahy ary nefa izy tena misy vola tena lazana matetika eto hoe io isaka ny litra misy vola anaovana ny entretien daholo anatin'ny fer de atao aiza za tena gagakivy an'ity fansaka atao aiza raha io fotsiny aratsy lany satria tôbila mitsidikila trany zay Madagasikara io 4 litra ny lany de efa mahazo 4 millions 2 millions ohatra le péage io zao de asa zay tsy nambarana andrareo idirana 4 millions izy satria sady protection amin'ny lalana no azona kely vola misy anna tao anambarana lalana de fa 4 taona de grève raha miatana tena mampalahelo de mifandroany na rosa tena valao any sanao atao roty mbola ka io nge ohatran'le hoe trano gasy asina ascenseur le nitenena matetetika teto trano gasy tafo ny tafo tsy misy tafo bozaka natao nefa asianao santer de tsy mivola teleférique tsy permettre mitsy mivola lizy tsy proportionnel ka zay nataoko hoe ty ohatra ny tena trano nandanga tena asa tena taitaitra to zay nataoko anao hoe am'ty fitonany ty tena mifahalalako azy za manokana tena zay potentiel rehetrarehetra asena mbola ho avy satria raha olona le tena potentiel ataoran'olo any sura fa aseniny tena partout le moyen mijery ty masoko ty raha io stratégie andrareo sy ny tariny sy ny rehetrarehetra io mbola hoe atao petahany daholo zay manelingelina rehetra afahandrareo verina atao farany taona izy vao manao an'izao atao ty mitaiza lazy taizinareo safady taizinareo zay rehetra zay nandritra fotoana zay jo anao vao amitako olona ndray io sa aza mieritreritra ny olona sanana voan'le diversionareo asa ny olona mitena mifampiresaka voan'ny ody ve sa ty couleur-na orange ty ve tena fa ty tena tonga trany copicolé nge izy député sa eny de le copicolé sao de tena jerifa tena olona tena tsy manjary mba olona izy moa tompony récolage zao de manzava io ve de olona vendrana ny olona ampicopicolé afaka ramanao le olona rehetrarehetra de hoe anitsangana endra valomana tsy mitakitaka tanana ny filoaketriny de tehaka efa fomba ratsiny zareo atrany fiangonana ary rangaty ataony taotsira be za zao fianakaviako mihitsy fatra aza mba fanao an'loha ka nianay taontaon vola izy no zara vola anjala mandary président Ravalomanana hiditra alohan'ny idirana fiangonana de fanao aloha za katolika any tsy ady atao zazy no tonga de malaholo izy tsy mandre tanana monseigneur olona tena ampivavaka izy ny tany nataondre tara mihitsy le kameny de fa mipetraka daholo ny monseigneur sy ny anina rehetrarehetra zay izy vao nandre tany olo de fa tsy mety mipetraka tsara rehetra de rehefa mipetraka an'izay izy tonga hoe rehefa nantalo am'zay izy efa tena natao no ina hoe natao en quinconce ohatra hoe ato misy olona ohatra izy itiatiaka merci président atany fiangonana aza atao aza lolovina Andriamanitra fa tsy ho zakanao tsy ho zakanareo zatoko tsy ho zakanareo io atrany ampiangonana lolovina misy Andriamanitra za mihina Andriamanitra matahotra samy tsy parfait ihany mizahatra tsy mahaparfait anahy fa mbo matahatra fa tena aza lolovina de hitanao vao mipetraka de ohatra hoe mambaoka tena merci nefa zay zavatra rehetrarehetra tompo za le nanao bola tany Tamatavy le nanao concours na mafandian'ny président Ravalomanana larana be da be de misy mando moa atrany amin'ny tanàna le congrès ny TGV any Atsinanana iny sady mahazo akanjo izy olona avery a 4 kilomètre fa fikaramana mipetraka an'io mahazo zao izy zao izy miarakaraka ny importance al'olo manao tikitika izy 25-30 masoko ty tonga 50 karamana io ny azy tsy misy tena olona tena tiana azy anaty ohatra ny président Ravalomanana vao mandalo de maty ny ohatra ny tena hoe io ve mitsy tena hoe Jesosy fa tena mila famonjena tonga de lasa misarangotra makany daholo fa ty raha vao misy mouvement quelque soit mouvement de tonga de fa vola jiaby na zala mazangaranga ny teny za tsy tony nanarana collègue tenana fa taty fa olona avy any mazanga fa tsy tiany président fa olona avy any ivelany daholo izy ny tarihana le fomba ratsy izy azonao de ny olona ve de paisy sa olona vomanga sa tena mietentra ny olona vendrana hoe rehefa mitehaka ana de hoe tsy mitehaka de hitany olona zao fa tsy tian'olona Ravalomanana
hitanao tsy mahty andravalma ataovy zavatra vreo tompoko ataovany ady madava hitanao menao an'le 10% meko an'io za tena marina any matoa ny teny zany tsy hoe tsy mandehandeha tena fa leon'ny olona fa tena mekoka député Rabeko Janomaly de niteneny feon'ny olona any ambanivohitra de hoe tsy mila ihany Rajoelina miverina 2023 mety izay mihitsy le izy tena zay le izy ka de tenao hitanareo izy ataovy laverito ataovy laverito zay mihitsy ny tanora ataovy laverito ataovy kilalo madio atanareo sa tena raha any am-baolina rehefa resy 5-0 raha any am-baolina fa ta marina sady avy mondial ka zay ny tena mahavoan'ity hoe mahapalahelo tena tena tonanaranganyko anarave hitanareo fa rehefa hitanareo fa mamy aminareo ve le izy mba hajerevo ny réalité mba hajerevo le voaka menatra mitsoka mara izy nge tsy mety afa-po député Rastany zao izy zao anavatra mpampianatra avy any an-dafindray nefa mpampianatra ry député ry professeur Atodsoa eto milahatra kely am'le CCPR tsary lalàna mbola mitaky an'le complémentaire tena mafy le izy tena mafy anavatra mpampianatra ndray asa eny député Rastany afa enatako fa tena nkivina tena tonga de tsy nahitatory zahotra tena mararary fo kely tena de mivibra hoe ino ty président de tsy mbo misy miconseil anazy ve eo tompoko fa ato ara tena faran'izay mampalahelo presque raha mandinika anao 80% any mba mivoatra any anky tsisy mpampianatra tena fonctionnaire fa frame daholo azonao 80% ky eo amin'ny frame fa fampianarana de ny karamana frame tsy sotra goûter zalakany salary eo ndray andro akory tena faran'izay ambany mampalahelo ary zany ara mbola tsy azo mbola tsy voazo mbola tsy azo de tena inona foana de jerevo ny karama mpampianatra pikaroka migrevy atreto hoe tsy voalohany karama tsy neo tsy voalohany tady faly evatena tsy voalohany rehetrarehetra bourse ampianatra 4 € nge tompoko 5 € am'izao volana zao 4/5 azo io de tsy voalohany ary tena tititiko an'ity le ministre mahay zavatra tena hoe bala ny teny tanoa tsy maha hoe ty fidanitra mahavofe taky an'izony eky de aiza re tompoko nefa andoha vola be rasana otrina simika otrina mpampianatra any ivelany tsy rasaka efa mahakarama mpianatra ataoko hoe mpampianatra eto mpampianatra fa 520 ny karamana professeur mbola plisiny ny zavatra nrehetrarehetra ny andamin'ny telo lozimana mampatafakatra mpampianatra 30 raha mizavatra misy tamitsika de tena de milingilingy tena izy tena tsy hainareo zalahy fa tena sao aty président tena mangafy anao tena tsy hofana fa mamindry tena falombena mela anao fa tena manimba zavatra be tabe fangafiko zay tsotra fotsiny hoe aza miditra tsony eo raha ty tanindrazany ianao mbo olona miteraka kely aby nareo manodidina eo olona mbo manana vidaoly alao mbo tena ampijerevo le malagasy satria nataoko nampitomany kely ana fanafodin'olona fa disy tena lasa bonheur ny akabeazany olona amin'ny hopitaly mbo makanisy ianao amin'ny hopitaly za tonga teo tena apentro karatra mbola andeha ho any ampaty tady vola tena mandoa azy mbo raha sendra marara de mbo apaloavika aby ao amin'ny urgence lizy azonao olona fa aina ve vojena toko vojena aloha izy rehefa treo anao mifanaraka de aiza aloha vola mividanana ty fanafody de zany lizy nefa anao migidana amin'ny volam-bahoaka tena miaina izy efa amin'ny rehetrarehetra raha mankany anao any province any tranisy ty ministre ranona tranisy ty an gouverneur ranona tranisy ny any ivelany tsy moa de efa parery zareo ny vola hoaniny antsy ny tany raha misy fampetrapetraka daholo nefa tena disonareo fa tena mandeha alahelom-baoka ny alahelom-baoka zany alahelon'Andriamanitra ny avoaka Andriamanjaka tsy ahavita nareo na heri-taona rehefa nahita tantara be da be amin'ny oatra nanao be amin'ny fitonana fa tsy mahalasa lavitra makizy fary io faran'ity député Rastany ianao moa tena fatrapiteny an'ity zavatra ity zao moa zany tanàna Tananarivo tena feno loto nandeha teny Ambohipo tanàna député Rastany tena nahita an'le zavatra nyteneninao satria nisy namana maty moa zany Doxa Zainody Mandry de nandeha tany namangy tany Ambohipo tanàna le mety ny ery ambany be ary de mizara roa ery ampômpy ary eny ampateza iny fa vo mitsofoka ety akavanana fako be mibandalana mandrosikely ndray lavaka be voalohany mandrosikely 10 metatra lavaka be faharoa miaraka amin'ny tatatra be grave be de mandrosikely eo ndray misy anletrin'le barrière iny feno fako be eo ambony eo député Rastany tena lozy ty zava-misy ty akoatran'izay any am'izay toerana le rehetrarehetra ty tsy misy WC
tsara hitondrana fanamariana zay sady amarantsika deputera sany satria fatrapiteny an'izay manko anao zava-misy hitanay teny amin'ny boribory tany faharoa ity zany le teneny depute Rastany io tena tsy laitra ihany na fofona de le vahoaka zany a efatry ny hoe miara-miaina an'le zava-misy ratsy sisa etrany hoe miadapte le zava-misy le fiainany vahoaka fa tsy le vahoaka ny tokony mandamina an'le fiainany de manaraka ho azy le olombelona zany lasa tsy tompony le zava-misy tsony fa lasa le fako le delestaziny jirama le sakafo tsy mihitsy zay no mibaiko an'le malagasy am'izao fotoan'izao depute Rastany tena revoaka malagasy fa maraparana atsika de ohatrany arina oatra zao saritsara le izy hitanao reo no samy valala be da be reny le misy valala de zay moa any ambanivohitra mpitany valala tangosina ny tongosiny ilany de fa atao anaty bazarina tanto izy no tanty atao anaty taty de tsy afa-metsika tsy ory zay le malagasy efa vitany valala za zao tena votonga avy ny asa alina tena mbo apetraka mizahatra tena tsy akazareko tsy mandeha ny tele na alefa manana groupe zay tsy nandeha ny groupe efa potika daoly ny appareil de tena izy ory malagasy de zaka ny malagasy raha ny ivelany ve na adiny ray ve ty tsy afa-tonga de mirotaka latsaka an-dalambe daoly ntsika mihitsy avela ohatr'izay fa tena tsisy avy am'izany rehefa tena tsy zakany io ka tsisy tena tsony de tena ohatran'ny voalala voatango de inona ma voalala voatango tsy ary hoe zay ny tena zavatra mahagaga inona fahaizandrareo inona ny diversion'zareo na ny olona manam-bola na ny olona manam-pahaizana efa tsy sahalatsaka tonga de direkta makeny an-dalambe daoly fa ohatra na matahotra ve sa am'le fampitahorana sy ny tany fa de tena mamitsaka daholy nefa ohatra zany zavatra iainana aonge anao nisy olona nitsidinga eto potika be ny tobila le lazanao satria ato afadinany fako be ato la afaka be sendraviny eo na de nitsidi tondra mpianatra kely andeha mpianatra zany manjo atsika eto fa tsisy mandeha ny zeloniny tsony ka tena hoe tsika mitabataba eto amin'ny teninao tamin'indra beky zany hoe député tim zay tonga rehetrarehetra tompoko tsy mbo manafina fa mitondra ny eteta mitondra zay problème fa tsy ohatra ny tetehaka tsy anambana fotsiny fa tena zay ny zava-misy aza mifalinareo hoe anenjika na tsy tiavana fa lasa tsy tia azo anareo zay amin'ny zava-misy eto tena makaleo nareo amin'ny zava-misy tsy hoe nareo tsy tia fa ny zava-misy de lasa leo anareo azy zay tena tsy tia tena taoko ohatra ny tsy tia mainty tena zay ngamba filaza satria zavatra rehetrarehetra fa ndrepa-malemana aloha de zay nataoko anao hoe raha te androso tompoko arovany olona de ty le mivedika le autoroute teo inona tetatetanao any amin'ny autoroute raha ny zavatra maika tiany any zavatra tenany na kely sisa fotoana ataonareo fotoam-pambolena zao vidiany vokatra le olona vidiany masom-boly le olona ataovy le mifamikarana zao mba ataovy miakatra zay anga nandaninany zay vola azonareo fa tsy anaovana autoroute tsy anaovana zavatra rehetrarehetra zavatra tsy mantsara rehetrarehetra ty anaovana ny lalany ataony teleferika ty tsy mantsara efa lazakanao fa ty teleferika ty nge zava-doza Madagasika ho amin'ny malagasy tsika mbola tsy manambony dio ve de aniranao 150 millions nefa tena zay nazakanao amin'ny avoronao de tonga de mijanona tseratra de mijanona misy entretien 11/12 io mijanona tena hoe mba aminjena any ambotaiazy maninona raha altero zao nandrefako hoe alefasy l'express hoe na le lalana eny ambony ino ny solution anga na ny any izy iny tena mpampiasa azy ny any Europe moa le any ambany tany igny azy iny lafo be rekoany fa le expression ao tonga de atao ino mahavita an'iny eto amintsika maninona ty zavatra vatomby tena ikidy be da be tena olona zero amiko tena matetika olona mampiasa ingénieur mampiasa ny rehetrarehetra de ahoana na accepter ndralany io le tsy hain'ny président zany fa tokony tena resehana président tsy manjary fa tena mamono de le hitanao le lazako hoe ohatra mifahavaratra le momajery tsy izy vetivety roazana rehefa zay mahatenana fa sady mamaratsika député Rastany de ity no anovantsika de sera mahazatra saiky resaka an'le mimandaza isirina nefa tena le fotoana enjana be le any États-Unis satria tena mandady le républicaine miova ny saro ohatry ny any Brésil lasa ny Lula da Silva de ny any Amerika am'izao fotoana zao mandady ny républicaine zay hoe tonga aty Madagasikara io sary io misy dada maro be miverina eto ambony tany tiarany sary maranatsika azy ho alefa mifaly ohatra zao zany le zava-misy ataontsika ohatran'izao izy izy ohatra ny zazakely izy mijery ny fanolanana andreniny zao zany zava-misy eto Madagasikara ty moa zany caricature nataona namana zay mpanao gazety mahafinaritra be de ohatran'izao fomba zany misy a Madagasikara misy manosika be amina tracteur Madagasikara de Madagasikara ozy izy est en train andalana de se faire piler
à outrance par des multinationales tena voaroba mihitsy amin'ny lafiny maro mihitsy am'ireo a tena efa mahazo vahana zany multinationale am'ireo karazana orinasa sy olona marobe zay efa tafiditra tsehatra mihitsiny amin'ny fitantanana amin'ny Madagasikara grâce nohony à la complicité de sa classe dirigeante amin'ny alalan'ireo karazana mpitondra marobe eny amina ambaratonga-pahefana de mahazo vahana le multinationale zay manao piazy à Madagascar, de io hitantsika io. Le petit peuple, le vahoaka madinika, victime mais souvent conscient du drame. Zany hoe tena hiaran'le zavatra ary mahatsapa ihany izy amin'ilay loza misy, ne sait plus, tsy fantany intsony à qui recourir. Hoaiza no alehany pour arrêter ce massacre. Anatsaharana izao zava-doza izao. De ty le afatra tena mampalahelo, tel un enfant ozy izy. Tel un enfant, ohatriny hoe zaza anankiray qui assiste, mijery manara-maso, impuissant, tsy misy ninina azo ny atao au viol de sa mère. Amin'ny mamany ny reniny misy manolana avec le consentement de son maquereau ozy izy de père. Zany zava-misy eto, ohatriny hoe misy zazakely mijery fotsiny tsy mahita n'inona impuissant, tsy tafahetsika. Hitan'izao fa misy manolana ny reniny amin'ny ataon'ireo multinationale, ataon'ireo mpandroba zay grâce ataon'ireo dirigeant amin'izao fotoan'izao. Mpitatana ny firenena amin'izao fotoan'izao. Ohatrany caricature nataon'ny namana mpanao gazety iny no ataon'ny olona. De isika malagasy teneny député Rastany teo mifoaza rery malagasy. Mba tongava saina fa aza mitaza-potsiny tsika. Misy manolana, misy mandroba, misy mamotika le firenena. De isika mitaza, tsika inge malala, conscient lizy, fa tsy hitatsika zay atao. De mijery an'le drame fotsiny tsika député Rastany. Zava-doza lizy, andro fitenena zao. Anao velomy isika député Rastany satria mandroso ny fotoana de isorana ny faneho-kevitra zay nentin'ireo namana maro Rina Rabe Mananjara. Aleo ataonay sy Rina Milatsina iny le resaka mi-mandat ty any États-Unis satria mandeha le fifidianana amin'ny chambre de représentants, mandeha le fifidianana ao amin'ny Sénat, mandeha le fifidianana ty amin'ny gouvernorat dia mandeha mandady be misy lay républicaine zany par rapport am'le démocrate dikan'izay manomboka anisa andro zany Joe Biden sy ny démocrate any États-Unis de ho sahirana zay le tiako tenenina hoe ohatran'izany io rivotra io rivotra tsy hoe zay eo amin'ny fahefana tsy maintsy tompo fahefana sy hiverina amin'ny fahefana rehefa aveo fa ny tantara manodina an'io de ho avy ny fotoana hiverenantsika anao velomitsika député Rastamy de amin'ny manaraka indray eny ary fa de velomantsika senanaraka mialatsiny amin'ny zavatra rehetra fa tsy maintsy manazava ny zava-misy moa be da be mbola ho ambara moa nefa voatery ny fotoana atsika de mbo sy tena zavatra tena tokony lazana aloha vana fa amin'ny manaraka atsika mijery mitatitra sy zavatra tsy mety satria zavatra atao misy atao amin'ny firenena tsy hoe mifaran'andro any fa vao maitsy izy mitomba avo eny isan'andro tsy sahatra koa tsika manazava ny député tima tsy sahatra koa manazava ny zava-misy andao resika député rehetrarehetra na tima niny tsika mivozolom-bahoaka andao mbo tena ataovy am'izao zay tsy mety ataon'ny zavana fa tingy tsy an'olon-ketra fa tsy an'olon-droa na hoe tsy roa no matito tsika mianakavy ingy ty de ataovy zay mbo iadana an'izany vady aman-janatsika sy ny zanaka mbo afaka mianatra misakafo tsara afaka mitsabo tsara zay ny tanjona fa raha samy manao an'izay tsika tsy hoe tanjona de ho tonga ary ty tsy maintsy alohan'ny anaovanao tsy maintsy mandalo sedra mafy fa mino fa raha miohatra kely tsika tena mbo miova hevitra kely tsy tena miara am'rahina tsy afaka fotoana ela de fa mbo mipetraka amin'ny tokony izy Madagasikara de zay fa de veloma lizy veloma tsika de neny amin'ny boribory taminy tsy adimo fitara kely amin'ny zavatra rehetra atao efa vita le tatatra ao anana atondroko amin'ny herinandro ohatra hoe vita indray le tatatra iny amaso rivo le rano be io efa mivoaka be ndrano fa sasany efa sasany aro atoandro reo fa tena tsy afaka mamboly indray nenety ambonimbony de mbola andefa tondra motopop 500 mètres heure androany sy raha pitsy andritran'io zay de mambola soma tsara nenay tena lara-pahamena de tsy afatra hoe inona n'olo ny zavatra amin'ny vahoaka fa blabla daholo ny sisa rehefa voky ny vahoaka afaka manao zavatra tsara de zay fa de veloma tompoka samy tahin'Andriamanitra
eny ara de makasitraka ny solombamboaka todso andriamampantsika ny député rastany any ko niaraka tamitsika tamity zoma fa 2 ny volana novambra ity mialatsiny rano mesazy ato tompoko hitatsika io mivalopy mbola tsy misokatra 70 any ho any 7 izy zao io mbola tsy misokatra io dikan'izay de tokony vakina anesy kanefa le fotoana dia manapetra mino fa amin'ny fotoana manaraka ho vakitsika reny aminatin'ilay antsoatarbe atsika na le finday larana 034 de azadino mame vaovao aty aminay indrindrandriny ty copie faobesy karapanotopirine ty reo paikady maloto ateon'ireo olona zay everina fa mbola mieritreritra ny iverina foana akafahefana fa tena mila mailotsika am'reto olona reto zay manao piazo izika ny zava-misy sy ny raharam-pirenena sy ny toekarena sy ny orinasa sy ny volam-bahoaka sy ny sisa am'izao fotoana zao mailo sika menakavy de mifampizara de rehefa misy zavatra hitatsika fa afatra ampitaina eto de zara ho any amin'ny fiarahamonina rehetra misy atsika fa zava-dehibe no mifampizara resaka tahaka izao de mialatsiny tombokely ny fotoana fa isorina mono namana zay mpanao gazety niarina indrindra izay tam'izao maraina zao de misaotra indrindra be mananjara ihany koa niarany fandamina amitsika satria mbola tokony veriny rina iresaka adevitra afaka nefa le fotoana fody foy de misaotra ny teknisiana de manova farany herinandro mahafinaritra ho an'ny radio madasy MBS makasitraka tompolahy makatelona tompo vavy